Hallelujah. Amin'ny fifanina lehibe indray ny arabako antsika rehetra indray rehefa namalala amin'izao zoma hariva mahafinaritra be izao ato anatin'ny fandarana misandrata isika dia faly be mihitsy indray tena koa manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsy saray avy miarabanao velonaina soma tsara indray natratra n'ity andro androany ity. Halleluja. Nahatafitany herinandro iny nomen'Andriamanitra fofinaina mahavelona izay tena fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra antsika ary ombona antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany araka ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka izay manam-pofinaina samy hiderany Jehova dia tonga etontsika androany satria ananantsika izany fofinaina izany izay zavatra faran'izay lehibe indrindra fahantsika mideran'Andriamanitra ary avana malala ny maty ny ten'Andriamanitra tsy mba hideran'i Jehova fa isika kosa dia mbola velonaina tonga somatsara eto indray androany dia faly indray miarabantsika ary enganeny fanatrehan'Andriamanitra mba hamakivaky any anatin'ny tokantranontsika tsiray avy andray ato anatin'ny fandarana ary indrindraindrindra hiakatra eo anatrehan'Andriamanitra indray ry havana malala ny vavaka sy ny fiderana izay ataontsika indray androany tena hoe hoanitra manifofona eo anatrehan'Andriamanitra ho tonga eo ambanivoron'Andriamanitra ary hoanitra tena akasitrahana. Halleluja. Akasitraka an'izany Andriamanitra amin'ity androany ity ary dia samy andray an'izany valy ny fankasitrahana izany tsika rehetra androany. Tonga eto indray tsika androany hisaotra an'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra, hanome voninahitra, hankalaza, hitsaoka izay rehetra teny mahalaza ny fiderana ry havana malala, izay rehetra teny mahalaza ny fiankofana androany dia ataontsika avokoa ary mendrika an'Andriamanitra indrindra izany. Raha hiankohaka amin'Andriamanitra tsika androany tena mendrika azy izany ry havana, tena mendrika an'Andriamanitra ny fiankofana. Halleluja. Izany Eli izany ry havana rehefa mivavaka dia voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy fa ny lohany dia eo anelakelan'ny lohaliny tena miankohaka, tena mihoatra lavitra noho ny miankohaka satria fantany izany atao hoe fahalebiazan'Andriamanitra ry havana malala ary hiditra ao anatin'izao misandratra izao tsika dia amin'ny fotsika sy ny fanahintsika rehetra miankohaka eo anatrehan'i Jehova no itsika miditra eo anatrehany amin'ity androany ity. Azotsika atao ny miditra eo, azotsika atao tsara mihitsy ny miditra eo amin'izany efitra masina indrindra izany eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Fa ny idirantsika eo androany ry havana malala dia fiankofana satria nahoana tsy mendrika ny hiditra eo tsika, tsy mendrika antsika izany toerana masina izany, izany fitoeran'Andriamanitra izany tsy mendrika antsika izany. Fa ny idirantsika eo androany dia amin'ny fanatretana lehibe ao anatina fiankofana sy fiderana na fahantsika manatona izany seza fiandrianan'Andriamanitra izany androany. Hivavakantsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra indray tsika. Halleluja. Saotranao indray izay Jesosy, midera sy mankalaza anao indray izay Jesosy, manome voninahitra anao indray izay Jesosy, manaratra anao indray izay androany. Ndretindray izay Andriamanitra mitondra
ny tenanay eto anatrehanao, mitondra ny feonay, mitondra ny tananay, ny vavanay, mitondra Andriamanitra ny fofonay ny aty aminay, mitondra ny ratsambatanay rehetra anatona anao androany Jehovah Andriamanitra. Iakohoka eo anatrehan'ny fiandriananao, eo alohany seza fiandrianana lehibe sy masina indrindra zany zay androany, eo mba tiana hitoerana Jehovah Andriamanitra, eo mba tiana hiankofana Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao zay fa nomenao fofonaina mahavelona, nomenao tombonandro-pahavelomana Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra. Nomenao anay indray ty andro androany ity, tafitanay indray iny herinandro iny Andriamanitra, tena mpandresy zay satria nahatafitany iny herinandro iny Jesosy, satria tsy ny olona rehetra teto an-tany nahatafitany herinandro Tompo, fa misy olona tena hoe voandroany mihitsy no niaran-doza, vo tamin'ny maraina mihitsy no niaran-doza Jesosy malalo. Misy zany na dia nanana programany amin'ity faran'ny herinandro ty azy, tsy tratra ny akory zany Andriamanitra, mety nanana programa amin'ny taona ho avy mihitsy reny olona reny engety Jesosy, fa tsy natratra n'izany andro zany. Fa zay kosa misaotra anao androany, iteranao zay raha mbola velona amin'ity androany ity, ilaza eto anatrehanao zay androany fa tsy herinay na tanjakay, tsy fahaizanay na fahalalanay, tsy noho ny fahasalamanay, tsy noho ny fitandremanay, tsy noho ny ezaka nataonay Andriamanitra, fa ny fahasoavanao rery ihany. Aleloia. No ny asa namakivaky tany amin'ny fiainanay manontolo tany, mahatonga anay mbola velonay n'androany. Nisy fahasoavana nidina namakivaky tany amin'ny fonay tany, mbola mitempo ny fonay. Nisy fahasoavana nidina tany anatin'ny vatanay manontolo tany, mbola afaka mihetsika ny ratsan-tananay, ratsambatanay rehetra Jehovah Andriamanitra. Fahasoavanao avokoa hatramin'ny lalandra farazay madinika indrindra mbola mandeha sy mikorina amin'izao fotoan'izao any anatin'ny vatana ihany. Fahasoavanao avokoa Andriamanitra hatramin'ny ozatra faran'izay kely indrindra Jehovah Andriamanitra. Tsy nisy na dia lalandra kely ara tapaka teo amin'ny tenanay Andriamanitra tamin'ny herinandro iny no tazomon'ny fahasoavanao zany. Andreto izay tonga eto anoloanao Andriamanitra ray, idera sy anome voninahitra anao any amin'izany fahasoavan-dehibe izay nomenao anay izany Jesosy. Tsy hijery zay androany hoe inona no mety olana, inona mety zavatra trehanay, tsy todika amin'izany zay androany, fa hibanjina ny fahasoavanao zay, hibanjina ny fahatsaranao zay lehibe indrindra nomenao anay androany Jesosy, dia hibanjina n'izany zay dia afaka hiteranao zay androany. Hisoka-bava eto anatrehanao, hiondrika eto anoloana zany fahalebiazanao zany Andriamanitra. Tsy samy andrandrakory ny lanitra mijery ny tavanao, fa miondrika eto anoloana tombo masonao Jesosy. Eto ny hiondrehanay androany satria lehibe sy masina indrindra ny anaranao. Misaotra anao zay ny amin'ny andro androany ity, petraka aminao Jesosy zao fandaharana izao, aoka ny fanatrehanao indray anodidina anay tsara avy, amakivaky ny toerana rehetra misy anay izany fanatrehanao zany, amin'ny alalan'izao fandarana misy andrato izao Jesosy. Mankasitraka Tompo malalo anao ny tenany aja ny saotra sy ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay mandrakizay. Haleluia. Amen. Mideranao zay, anome voninahitra indray, ny anaranao no asandratra. Anivony fidirana, misy hery hafanana, maneho ny fanatrehanao. Mideranao zay, anome voninahitra indray, ny anaranao no asandratra. Anivony fidirana, misy hery hafanana, maneho ny fanatrehanao. Hallelujah.
lehibe loatra ianao Andriamanitra, lehibe ianao Jesosy, tena maro nyzany fa tena tsy hasakanana tokoa ianao. Tsy afaka nisakanana izanizy ianao, nanasoa ny fiainanay, fa mbola tsy afaka nisakanana koa ianao Jesosy, na dia niakatra teny ambony hazo fijaliana aza Jesosy malala. Raha saika ny teny Petera manao hoe sanatria aminao zany tompoko, mbola namaly Jesosy hoe hanivoko ianao ry Satana. Tsy afaka nanakana ny famonjenantsika tsy ho tonga ny havana malala. Niakatra teny ambony hazo fijaliana Jesosy, rehefa tsy Andriamanitra ny nanakana azy dia lasa izy ry havana. Tsisy olombelona afaka nanakana an Jesosy, tsisy devoly, ny devoly tsy afaka nanakana an Jesosy, fa niakatra izy. Ry havana malala, mba hanasoavana antsika rehetra reto. Mendrika ny hoteraina zany Jesosy zany ry havana, mendrika no memboninaitra amin'ny avo indrindra zany Jesosy zany ry havana malala. Ninona mety fiovaovan'ny andro sy ny fotoana ry havana malala. Zany Jesosy zany tsy miova ny fitiavany, fa tianao foana izy. Miova ny toetrandro eto amin'ity tany ity. Indraindray mafana, indraindray mangatsiaka, indraindray manorana, indraindray masoandro mibaliaka. Fa zany Jesosy zany, ao anatin'ny fotoana rehetra, tsy mbola nilaza tamintsika fa tsy tiantsika izy ry havana. Na miaka-piakarana namidi-pidinana, haleloia. Notadiavina angentsika reto ry havana malala. Fantatr'Andriamanitra angentsika reto ry havana malala. Nanadino an'Andriamanitra angentsika reto ry havana malala. Fa tian'Andriamanitra angentsika reto ry havana. Tena tian'Andriamanitra tsika. Misy fanatrihan'Andriamanitra eny amin'ny fiainantsika rehetra rehetra eny. Eny amin'ny tontolontsika eny, eny amin'ny rivotra iainantsika eny. Ny andavanandrom-piainantsika ry havana malala. Tena tiantsika Andriamanitra. Voadidina angentsika reto ry havana. Voadidina fitiavana angentsika kristianina reto ry havana malala. Sambatra tsika. Fa ny Andriamanitsika tena Andriamanitra manome fitiavana. Tena tiantsika ry havana malala. Noho ny amin'inona? Noho ny hazo fijaliana ry havana. Eo amin'izany hazo fijaliana zany ahafahantsika mahita zany fitiavana lehibe. Fitiavana tsy manam-paharoa. Fitiavana tsy misy takalina. Fitiavana manolotra ny aina ry havana malala. Teo amin'izany, ary tsy misy lehibe noho zany rahan Jesosy zany ry havana. Tsy misy fitiavana lehibe noho zany raha latsaka teo ambonin'izany hazo lava dia avo zany ry havana malala. Haleloia. Nandresy ny fahafatesana Jesosy, nanerana an'izao tontolo izao ny lazany. Amen. Mandeha ho anoloantsika izy. Miaro ny diantsika izy n'aiza liantsika ry havana malala. Ny tanany manohana antsika isan'andro isan'andro. Tsy mamela antsika ho lavo, satria nahoana? Satria tiantsika izy. Haleloia. Fataro androany fa tian'Andriamanitra ianao. Fataro androany ry havana. Fa tian'Andriamanitra ianao. Nataony Jesosy ny zavatra rehetra, no vitainy misiony, satria tiany ianao. Satria tiany zaho, satria tiantsika. Dia namita an'izany izy ry havana malala. Jesosy ry havana, na tsy maty teo ambony hazo fijaliana aza Jesosy, na tsy nidina teto tany aza Jesosy, efa nanana ny toeram-boninahitra foana izy. Tsy voatery nidina tety izy vao niaina nafinaritra tao an-danitra tao. Efa nanana ny seza fiandrianana izy tao, nafinaritra be, tsara be. Fa noho ny fitiavany antsika, dia naleony mihitsy nidina ry havana. Novitaina hatramin'ny farany, tsy tena. Ary tena maty tokoa Jesosy, fa tsy laingy, tsy film, tsy sinema, fa tena maty izy ry havana malala. Ho famonjena antsika tsirairay avy. Haleloia. Antsika mba eo amin'izany hazo fijaliana zany androany. Eo tsika ny akohaka. Eo tsika no hiteny androany hoe fantatry Jesosy fa tena tia ianao. Haleloia. Amen.
this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Fitiavan'i Jesosy rehefa malala tsy voaviditsika amin'inon'inona izany. Na mbola hanompo azy, na mbola inona ataontsika eto rehefa tsy voasangatsika izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany rehefa malala. Tsy mahita fitiavana ohatran'izany tsika. Lehibe loatra rehefa. Na dia olona anankiray ve rehefa malala? Misy olona tokony higadra. Dia misy lehilahy anankiray miteny hoe aza migadra ianao fa io ny zanako alefa soany. Nefa ilay olona tokony higadra tena namono olona, nanota, nanao zavatra tsy mety. Fa ilay zanak'olona tsy maninona ery, milamina tsara, endry tsara, no aseny migadra misolo ny toeran'iny olona iny, tsy misy izany. Maika rehefa malala fa ho faty, ho vonoina tamin'ny fomba feno habibiana nge rehefa nazany Jesosy izany. Tamin'ny fomba feno habibiana, mahitsika matetika reny hoe misy olona misy mamono reny. Fa tena natao tamin'i Jesosy rehefa tena betsaka loatra rehefa malala. Tiantsika Andriamanitra. Inona ny avalintsika an Jehova? Inona no mba ho tenentsika eto anatrehan'Andriamanitra rehefa malala? Raha izany no fitiavany antsika. No tsika hitera azy. Izay ihany no mba azontsika atao hoe. Izay no mba vitantsika rehefa no tsika hisaotra azy. No tsika hanandratra azy. Fa mendrika azy ny voninahitra sy ny dera rehefa malala. Fantary fa tianao Jesosy. Ninona zavatra lalovanao? Teneno foana hoe Jesosy za tianao ah. Ampy antsika rehefa ny fahafantarantsika fa tiantsika Andriamanitra. Tsy hamela ny olona tiany izany Andriamanitra. Hopotika. Ny olona tiany Andriamanitra izany tsy avelany rery hafana. Tsy maintsy tantanany. Tsy maintsy tsimbininy. Tsy maintsy arovany. Tsy maintsy omeny izay mahasoa. Ataovy ampy anao fa tianao Jesosy. Aza mitady zavatra be dia be ianao. Fa fitiavan'i Jesosy antsika rehefa tena ampy ah. Ampy ainantsika eto amin'ity tany ity. Ampy ahatongavantsika any an-danitra. Alleluia. Izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Antsika hideran'Andriamanitra ny alalan'ity izy ity andrany hosanany amin'ny avo indrindra Jesosy. Ahitan'i Jesosy eto am-pitoerana miaraka amin'ny satrokonay. Hosana ho anao. Hosana ho anao Alleluia.
Alleluia. Amen Jesosy. Aoka hitsangan'Andriamanitra ka hely ny fahavalony. Ary aoka izay makahala azy andositra ny tavany. Tahaka ny fanely setroka ny fanelonao azy. Tahaka ny fiampony savoka eo anoloan'ny afo. No aoka alevonany ratsy fanahy eo anatrihan'Andriamanitra. Fa ny marina mifaly. Eny, ravoravo eo anatrihan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Mirao an'Andriamanitra, mankalazana ianarany. Manamboara lalana ho any amin'izay mitaingina mamaky ny hevitra. Jehovah no anarany, ary mifalia eo anatrehany. Rain'ny kambotsy sy mpanomerary no mpitondra tena. Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Andriamanitra mampitoetra trano izay irery tena. Mamoaka ny mpifatitra ho amin'ny fanambinana izy. Fa ny maditra hitoetra any amin'ny tany karakaina. Andriamanitra, raha nandeha teo alohan'ny olona ianao, ka namaky ny hevitra, dia niorooro ny tany. Ary nitaitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely. Raha ny ora-pitahinany nalatsaka ao tamin'ny lovanao Andriamanitra. Ary raha kotra izy, dia novelomelominao, ny olonao taman-toerana teo. Mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao Andriamanitra. Ny tompo manome ny teny, ary ny vehivavy mpilaza soa, dia antokony lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky nandositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano dia mizara-babo. Raha mandry eo amin'ny vala ianareo, dia ho tahaka ny ela boromailala miravaka volafotsy, ary ny volony miravaka volamena tsara. Alleluia. Amen.
Amen Jesosy. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra. Mankalaza ny voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao. Ny fahalebiazan'ny herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iankoka eo anatrehanao ka hankalazanao. Eny hankalaza ny anaranao izy. Avika jereo ny asan'Andriamanitra. Mahatahotra ny zavatra rehetra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy. Nandeha tongotra nitany ny olona. Taony ny falitsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy. Ary ny masony mandinika ny fireneny samihafa. Aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Misaoran'Andriamanitsika ny firenena. Anasan-drato ny feo fiderana azy. Izay mampitoetra ny fanahitsika amin'ny fiainana. Ka tsy mamela ny tongotsika angozozo. Fa efa nizatoetrana ianao Andriamanitra. Efa nanadioanay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny meny. Efa napitranay tamin'ny fandrika ianao. Efa nanisy entana-mavesatra tao ambalanay ianao. Efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Fa mitondranay ny voaka ho amin'ny fitahiana maharitrerika ianao. Hiditra ao an-tranonao mitondra falatitra dorana. Efa haiko aminao ny voadiko. Ary izay nitolon'ny molotro sy naloky ny vavako. Fony ao azy Paolina. Ateriko aminao ny falatitra dorana ny matavy. Mba amin'ny setroko ny ondrolahy. Hanatitra omby sy osilahy. Avy mihainoany areo rehetra izay matahotra amin'Andriamanitra. Fa olazaiko izay nataony ho an'ny fanahy. Izy no nantsoy ny vavako. Ary ny fanandratana azy no teo ambanin'ny lelako. Raha nakasitraka ho tatao am-poko aho, dia tsy mba niaino ny tompo. Kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra. Efa niaino ny feon'ny fivavako izy. Nisaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako. Na nanaisitra ny famondram-pony tamiko. Halleluja. Amen. Seguro ficarei, não há vergonha.
rano masumai Zamba tu izawani Denu sanau Nuyanau Nasuka sami haraku Nuyanau Nairasani masuku Denuyanau Livalunaru dasalatsiku Tantarapyayana vaovao Nuhiayana kwamizao Nufinofi sis Reo rano masumai Zomba tu izawani Nuyanau Nuyanau Niyuani fiyainaku Nuyanau Yanai fikarainaku Nuyanau Siyadi resuniau Seguro fica inawal Nuyanau Seguro fica inawal Nuyanau Seguro fica inawal Nuyanau Haleluya. Marina nge zany diavana malala no Jesosy dia mba ohatran'izao ny fiainantsika ry havana. Tsika nge havana olona tsy mendrika tsika reto e. Tsika nge havana tena olona tsinitsinina nge havana tsika reto e. Mba fantatro ve ry havana malala fa rehefa hanomboka kapohana Jesosy ry havana, rehefa nanomboka mijaly Jesosy ry havana malala, mahita Andriamanitra mihitsy ianao manome lamosina. Nazera tao amin'i Jesosy daholo ange havana ny fahatejeran'Andriamanitra tamin'ity zao tontolo izao ity. Navelan'Andriamanitra ny enjera tao amin'i Jesosy ry havana malala. Tezitra tamin'izao tontolo izao Andriamanitra. Nalahelo Andriamanitra noho ny fahotan'ny olona sy ny faharatsitsika. Dia tsy tsika no nibedesina, tsy tsika no karavasina. Ahozy izy hoe aleo azera ao amin'i Jesosy. Haleluya. Nizaka ny fahatezeran'Andriamanitra nge ravana Jesosy. Rehefa nanomboka ny kapohana ravana malala, lamosin'i Jesosy rehefa ny kapohana dia ohatran'ireny totokeny ireny, potipotika. Fahatezerana izany. Ny fantsihana tsy nananana antitra, nororaina, nongotana manta ny volom-bavany, nampitanjahana, nalaim-baraka. Izay fahatezerana rehetrarehetra, raha misy olona tena mpanao ratsy, iringiriny mihitsy teto tany ry havana, dia ilay olona nanaovana ratsy iny
mampiatra ny fahatezerana amin'izany olona izany mihoatra lavitra noho izany natao tamin'i Jesosy. Ny fahatezeran'Andriamanitra tokony niatra tamin'izao tontolo izao niatra tao amin'i Jesosy sy rehetra. Nefa Jesosy iza? Jesosy angery afana zanak'Andriamanitra. Fananana sarobidin'Andriamanitra angery afana Jesosy. Fanontaniana foana no mipetraka amintsika hoe fa maninona Jesosy izay? No mba mandray amin'izany ampahany amin'izany famonjenao izany. Inona Jesosy? No mba mahatonga ilay misitraka an'izany famonjenao izany. Ry havana malala, mba inona ry havana no mba kalite antsika reto? Inona no mba metimety ety amintsika? Ahafahantsika misitraka an'izany. Tsy manana kalite tsika. Tsy manana nininitsika. Fa soa ihany Jesosy fa tonga tsy nifidy olona misy kalite. Fa tsika mihitsy no nitadiavina. Halleluja. Tianao angery havan'Andriamanitra. Mahamenatra angery havana. Mba raisanao saratsena hoe misy lehilahy anankiray miantona eo ambony hazo. Eo ambony hazo lavabe io. Dia ianao no mampiatona an'io eo. Tsika no mahatonga an'io lehilahy io miantona eo. Mahamenatra angery havana no mieritreritra an'izany. Mitridritridry Jesosy. Tomany Jesosy. Meritra ny raha miraraka amin'ny tany. Tsika no nanantona azy teo. Ho zakatsika ve nijery an'izany ry havana malala? Mahamenatra izany. Manongo tena. Tena misitry belona mihitsy. Tsy mahatraka ry havana. Raha mahita hoe Jesosy aho. Izany nanao anao an'izao. Fitiavana antsika izany. Inona no mba havalitsika an'izany ry havana malala? Fitiavana tsy hairefesina angery havana izany. Tsy fantatsika mihitsy ny mandrefy an'izany hatraiza ary izany fitiavana izany. Ry havana malala. Tena tiantsika Andriamanitra. Tena tiantsika Jesosy. Fa ny fahafatesany sy ny fitsanganany ry havana. Nazahoantsika famonjena. Nazahoantsika fiainana. Halleluja. Arak'ilay iray teo mihitsy hoe no ianao Andriamanitra dia niova ny fiainako. No Jesosy nanova ny fiainanao io. Tsy iza fa Jesosy. Ary izy irery ihany afaka manova ny fiainantsika. Misaotra Jesosy malala. Misaotra Jesosy. His
Mahafinaritra ho an'i Jesosy zay a. Halleluja. Amen. I will not boast in anything. There gives no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. But this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia fahamiravatsika rehetrarehetra ry havana ao anatin'izao fandarantsika amin'ity. Ny fandarantsika moa misaotra mampinitsika tao anatin'izay fandarana misy andrata izay nirahantsika taminy. Ary dia Andriamanitra manankirepasaovina ane hamaly fitianao mampionina tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Halleluja. Dia miaravatsika rehetrarehetra ihany koa tonga soamatsara eto indray dia fampahery eto indray tsika androany. Tsy mbola tapitra ny fotoanantsika fa miditra amin'ny adin'ilay sasany manaraka amin'izay tsika zao dia ny fandarana vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny groupe izay maharesy sy ny tenako dia hotahin'ny tompo anetsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia maharetatra amin'ny farany daholo za mily fa raha misy olona androany izy vao tonga eto dia tetenanao tsy kisendrasendra mihitsy ny atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tonga sotsika rehetrarehetra. Dia arabaina Geneviève-Andriamananjara, Lantiny Irina, Lina, Andelina Suzelle, Marie Hortensine, Angidina Rodriguez, Rahalahy Alain,
Razanazo Sylvie, Mami, Kodaleoni, Ingenia Rodriguez, Nena Maheny Soa, Jessica Patitsi, ohatrany tsy mety raha tsy manonona kely ny anaranareo, Ando Andry, Erika Raka, tahiny Jesosy daholo, tonga soa, halleloia, dia mareta hatramin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Androany moa ny fotoanantsika dia tahaka ny efa fantatritsika any rehefa zoma isa tapabolana dia misy ny kilalao izay ho ataontsika zao. Milohan'izay nefany dia andaloantsika metraka ny fotoanantsika eo am-pelatan'Andriamanitra, halleloia, ka dia andaloantsika hivavaka metraka ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra dia aorinan'izay tsika hitsavatra any amin'ny kilalao izay ataontsika isa tapabolana. Fanontaniana 5 ny apetraka amintsika eto dia izay mahafaly an'ireo fanontaniana 5 ireo tsisy diso dia izy mahazo cadeau. Rehefa eo asehonareo daholo indray ny cadeau rehetrarehetra fa andao aloha tsika hivavaka. Andao mpandrotsika ireo nabavitsika Marina Tianava any Canada, izy no hivavaka ho an'ny fandarantsika metraka ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra. Teny tompo ranabavy Marina anao ny fitenenana. Pastera name fitenenana, tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetra mivory eto indray. Ry Jehova malalanay eo, tsara indrindra ianao, tonga eto indray izahay amin'ity fotoana iarahanay ity, hifanasoa amin'ny alalan'ny asanao. Ny teninao anie ampahery, anamamy, ary azahoanay teny hiaro anay raha toa ka atory izahay ao aoriana izao fandaharana izao. Ka indro izahay Jehova hiaino ny teninao avy amin'ny boky masina dia tsy inona fa ny Baiboly. Raha misy petipetina sy otana ataonay anio ka misakana ny fifandraisanay aminao dia Jehova ray malalo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha misy aminay mbola eny an-dalana ka maniry ho tonga soa hivavaka eto dia arovy Tompo mba ho toto soa aman-tsara eto. Ny fitaovana rehetra ampiasainay Jehova arovy mba tsy ho simba na tapaka. Ny connexionnay, ny ordinateuranay, ny telefoninay, ninona zavatra ampiasainay dia arovy Andriamanitra mba tsy ho simba izany na ho tapatapaka ahafahanay hiaino sy akafy ny teny maminao androany. Apetrakay eo am-pelatananao izao fandaharanay izao ka aoka ny ratsy tsy ho tonga nelingelina ny fandaharana anio. Ny pasteranay arovy ary tsy lovy saina amin'ny fanahy masinao Jehova mba hanolotra famelapelarana izay ataony. Izahay ihany koa mba atao fifantoka tsara mba azo fifandraisana aminao. Izay mivavakay Andriamanitra ka mba raisy re ahafahanay hifantoka amin'ny fifandraisanay aminao anio. Amen. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra Andranabavy Marina Tianatsika tao anatin'izay vavaka fanombohana inentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankirepasoavinany amaly fitianao Ranabavy Marina dia mahirezatra ny hatrany. Toa dia hitra amin'ny kilalao tsika dia ao anatin'ilay kilalao no aorinan'ilay fanontaniana zany apetraka eto ny fanontaniana dia tahaka mahazatra epingleny mampionona commentaire eo ny fanontaniana dia mandefa hira ray ao anatin'ity hira ity ao anatin'ny hira izay ataontsika no amaliana ireo ny fanontaniana. Ny tena tsara indrindra dia ohatrany misy remarque kely nataonay hoe misy olona mandefa valiny ny olona sasany dia mandefa faraparana izy mijery izay tena mety misy zahatra tsy hainy amin'ilay fanontaniana eo dia mijery ny olona izy dia ohatrany raha hitenareo indray alefaso daholo ny valiny ohatrany mety tsy miara ohatrany tsy hety ihany koa fa dia zao mipetraka amin'ny fahendrenareo ilay izy dia Jesosy no commissaire au jeu antsika eto zay dia andao ary rehefa tsika ny fanontaniana
tainy tompoloha i Lovlitina, Minamina, Kodaleoni, Erika Raka, Rodine Marie, Renambina, reo mbola tsy narapaiko teo. Dahoary orinan'ity Zolo, alleluia. Aloha aseho anareo aloha ny Loka, amin'izay nareo mazoto tsara. Alleluia. Loka voalohany dia t-shirt ohatran'ity anaty misy soratra akila zao dia mbola misy soratra akila diobe koa ao aorianao. Alleluia. T-shirt zany. Raha mahazo amin'ny kilalao ty zany raha maresana ianao dia manana safidina hoe t-shirt ve sa clé USB misy toriteny afaka fiambenana 50 isa mahery vidéo afaka mampahery anao. Sa ve lambahoany. Alleluia. Tena tsara be ty lambahoany ty indrindra ho anareo vehivavy. Tsara soratra be mihitsy le izy netiny ranavavitsika Suzelle avy any Suisse, netiny avy any Majunga izy ty lambahoany. Tsara soratra be ho anareo andriambavilanitra raha nareo mahazo an'le izy. Savy anareo raha mbola vehivavy ihany koa, ohatrany vehivavy moa no tena gâté eto. Dia vehivavy koa moa betsaka mpijery eto malelaha eto nge vitsy poketra vehivavy vita amin'ny rofia, vita malagasy, marron, dia misy maitso, dia misy mavo, dia misy beige, dia misy sarina voninkazo anankiroa. Mety amin'ny kiraro rehetrarehetra tirineny. Alleluia. Dia na porte azonazany hoe tsy porte feu moa zany izy ty fa ohatrany hoe poketra kely am-behivavy vita amin'ny rofia ihany koa. Tsara tarehy dia ny tena risy zany zavatra vaovao sy mbola tsy hitanareo koa dia ny biscuit any ranabavitsika Lovely efa naseho omaly ny sary tadinareo ve ny sary omaly, sarina biscuit omaly. Alleluia. Asotra ampisehoana anareo ihany ny biscuit fa sao dia tsy hitanareo. Alleluia. Ny biscuit ihany ranabavitsika Lovely. Mandra-piseho an'ny sary biscuit aloha dia misy zavatra anankiray vaovao be koa ty izay mbola tsy hitanareo. Alleluia. Kilalao vita malagasy izy ty. Jeu solitaire vita malagasy. Tareo misy an'le ohatrany tsy ohatra misy an'le ohatrany boulina kely ty kanety kely ty dia le janona anankiray anankiray mijanona no point tsara indrindra. Jeu solitaire vita malagasy tsy haiko izy ty raha afaka mamaly ranabavy lina ohatrany vita amin'ny palissandre mihitsy angambany izy ty satria dia ranabavy lina no nitondra izy ty avy any Madagasikara fa ity kosa dia natolotry zokintsika Rosemina. Alleluia. Rosemina, Selina Rosemina, Ita Rosemina avy any Bordeaux. Ranabavy Selina no nanolotra izy ty mba atao cadeau an'izay maresy ihany koa ka dia mikezakezaka nareo androany ka rehefa tonga zany rehefa hoe izay maharesy izay mahazo maresy tonga dia mitenena lolobe amiko hoe inona ny anareo no tianareo amin'ireny palissandre hony avec 38 billes à insecte kakaga mihitsy nahitany bi satria ato anatiny ato zao io zao misy ohatrany voangory. Zareo tsara io zao ao anatiny ao misy biby maina. Io zao zany ohatrany hoe voangory zao fahitako anazy dia misy ny bi hafa ty indray zao ngambany izy ty takolam-panenjika. Dio ao anatiny le tsara be le bi zany misy ahoana ranabavina fanaovana nytony zavatra koa tena mahita taony olona. Ty indray zao ohatrany hoe tsy haiko na tantely izy ty, tantely indray ao anatiny. Tanareo tsara ao anatiny ao anatin'le kanety zany tsy kanety tsotra fotsiny ireny fa misy biby ao anatiny tsara biby efa mainy. Ity zao ino zao ty biby ty ngambany ty coccinelle ry havana. Ao anatiny ao misy biby ao anatiny ao fa tsy sady mahazo biby zany nareo. Ity
angerikary ngambany tonga am'zany angerikary zany tsy fantatro le maneno amin'ny alina tsara ity indray a ty vao tena voangory ohatra voangoringory zany daholo moa zareo tsara e tsara jeu solitaire tonga de tena anaty résine le izy de zay vao tahena tsara fotsy amin'ny fanaovany azy ny plateau an'ly zany a palissandre vita amin'ny voamboana tsara isaorantsika raha navavy ida rozmina ohatra tsisy izy hoe ozy iaina atao anaty ambadika ato ohatra tsisy izy ony le biby teneniko isaorantsika ida rozmina nanome an'izy iny a na zay nena fa diso ry havana ny biby zay teneniko teo a aloha akoropoko amin'ny aina mihitsy hoe mety marina ihany ty vao tena voangory teko avy reto nanany biby fa ataovy zay azahoanareo an'le izy a de am'izay a tonga de ao le izy tsisy kadradraka ka tsy omba anatin'le bia kely ny kadradraka ao a de lasika aseo atsika ny biscuit en lovely alléluia ny biscuit en lovely a biscuit roulette gré sy zébré a de biscuit sablé a de sablé bicolore a sablé au coco a sy poudre d'amande nanaovany an'le izy alléluia amen reo biscuit en lovely azo seo atsika ko zany nisan'ny loka ho azonareo io a raha latolo zao toetra efa nahazo ny biscuit raha tsy diso a zao asa tanandrana bavy lovely zao a reny zao alléluia tahiny tompo a lovely misaotra besaka ihany koa amin'ny cadeau alléluia ka le biby nge biby efa maty reny nataony eny fa tsy hoe biby velona reky izy biby efa maty reny no nataotao fa tsy hoe anina zay a fa tsy arovana be mihitsy le izy mahafinaritra be de mankasitraka anareo rehetra zay mahafoy a amin'ny cadeau fa onera be ny lany oneran'i Jesosy avy zato eny nefa tena mahafinaritra le fandraisana ranjara raha misy aminareo koa tele-panahiny ambadimbadika any hoe zay koa pastera mba hanolotra cadeau a de mitenena amiko a de atolotritsika eto ihany koa ny cadeau anareo alléluia ataotsika cadeau a ny fanomezana avy aminareo zay a andao ary apetraka am'izay ary le fanontaniana vonona daholo a apetrako ny fanontaniana vita ny famakiko fanondroana le fanontaniana epingle mampionina eto a ny eto amin'ny commentaire le fanontaniana de alefako ny hira tapotra ny hira sady mamalinareo anatin'ny hira ataoko hoe elaela kely aoriny amin'ny hira eo a lefa miteny am'izay eto amin'ny commentaire le compte hoe akiradio andramoka izao compteko zany miteny hoe tapotra ny famalina de tsy raisina tsony ny valy tena aorinan'izay teniko hoe tapotra izay fa zay tao alohany iny a nojerena iangaviana ianareo a mba tsy andefa valiny tsikelikely hoe ohatra zany hoe andrina suzel miteny hoe valiny voalohany anina de avy ndray valiny faharoa anina fa sahirana be mampionina mijery an'izao fa tonga de valy teny mitambatra zany hoe valy fanontaniana 5 to de atao loatsy hoe ray kely a ianina zao faharoa kely a to de 1 2 3 4 5 ny valiny to de alefanareo mitambatra zay valiny tsy ampy moa zany de mazava ho azy fa tsy ao anatin'isy ampifaninana sy ny sisa sy ny sisa zay a mazava aminareo daholo le rahanankilalao atsika androany a ny fanontaniantsika de fanontaniana miodikodina eo amin'ny pasika daholo momba ny pasika daholo zany a ny fanontaniantsika androany de mino afa be de be nareo ny azo satria tsy de sarotra tena tsy de sarotra mihitsy a ny fanontaniana zay nataontsika androany le clé fa nasehoko teo a ty le clé a clé USB a misy toloteny a afaka fiambenana 500 mahery ohatra zao fandarantsika zao de misy anaky 500 ao anatiny io zay a lamba hoangy alléluia zay lasa aritsika meny tsara dony am'izay aritsika fanontaniana voalohany fanontaniana voalohany fanontaniana voalohany iza no anaran'le olona miaramila
no kapain'ny Petera ny sofiny teo Getsemane. Iza le nikapain'ny Petera ny sofiny. Zay ny fantena voalohany. Fantena faharoa, iza le lehilahy mpanan-karena naka ny fatin'i Jesosy teo amin'ny tamin'ny Pilato ary avaiza. Iza sady aviaiza, ohatran'ny hoe Jesosy efa ny Nazareta zany ny valitenitenenareo na hoe ohatr'izay Paoly avy any Tarsisy. Fa zay zany ny tenenareo, iza le lehilahy mpanan-karena naka ny fatin'i Jesosy mangingina teo amin'ny Pilato rehefa maty Jesosy. Zay ny fantena faharoa. Fantena fahatelo, teratany inona i Simona ilay niterena hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Fantena fahatelo, teratany inona i Simona ilay niterena hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Fantena fahaefatra. Fantena fahaefatra. Nosoratana tamin'ny teny inona avy le soratra teo ambony hazo fijalian'i Jesosy manao hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Nosoratana tamin'ny teny inona avy, malagasy, français, allemand, anglais, tsy fantatro avy. Nosoratana tamin'ny teny inona avy le soratra teo ambony hazo fijalian'i Jesosy hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Fanontaniana fahadimy farany, nisy zavatra roa nafangaro nasena nisotroan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana nefa tsy nety nisotro izy. Inona avy ireo? Nisy zavatra anankiroa nafangaro nasena nisotroan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa tsy nety nisotro Jesosy. Inona avy izy ireo? Epangelena ary ny fanontaniana mampionina, ihenoiritsika mahereza daholo nareo mamaly fanontaniana zay milalao ihany no mahazo. Alleloia. Dia tahin'ny tompo aritsika rehetrarehetra. Anao hira anankiray tsika, hira tsika hoe efa milomano teraka anatin'ny Pasika ary momba ny Pasika manontolo mihitsy ny zavatra resahantsika androany ary androany tsika tsy heno hira anankiray fa hira mihoatra ny roa ny henotsika androany ao anatin'ny fandalana ao anatin'ny toriteny. Eo ary mampionina manaiky mavesatra mampionina mba hiempangolehan'ilay fanontaniana eto amin'ny commentaire. Isika kosa heno hira dia mamaly fanontaniana ianareo. Meno finaritra daholo.
Alleluia, soratsika an'Andriamanitra izany iray izany a. Almarika tokoa ny andro tamin'izany fotoana izany a, nanolorana an' Jesosy a mba hamonjy antsika ry havana malala. Ao ary mamaly amin'izay tsika rehetrarehetra, mena fotoana kely tsika malina, misaotra anareo efa manomboka misy ny mamaly ranabavy-linano na mamaly voalohany. Alleluia, alleluia, makasitraka. Alleluia, iangonirina Rodriguez, iangonirina Andrena Solo. Alleluia, sotra ampifandraisana anjara. Iaina koa mamaly eo ambadimbadika ao a. Iangaviko iaina, arao rehefako amin'ny mampionina ity valiteniny aina ity a, rehefako amin'ny mampionina anaty WhatsApp a, iaina koa mandray anjara tsy no ambadimbadika ao a. Alleluia. Mamaly daholo nareo a, efa nomboka hitapitapitra ny fahafahana mamaly a. Alleluia. Rehefa mahita olona azo cadeau a. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra. Mahafinaritra mahita anareo mandray anjara. Mariana moa zany fa dia misaotra anareo mandray anjara. Nefa tsy nahafeno an'ilay valim-panontany nefa dia mandray anjara fotsiny nefa tsy mifaninana raha vao tsy feno ny valiteny. Zay a. Aza matahotra maheno sofa fantatra hoe
Marco ny tianao tenenina fa tsy Marco. Alleluia. Ao ary anoratra amin'izay ary aho hoe tapitra satria efa lasa ny fotoanantsika. Manisa 10 aho sisa dia aorianan'ity teniko ty tapitra dia tsy raisina intsony ny valim-panontaniana aorianan'ity teniko ty. Isa 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aorianan'ity teniko iny amin'izay tapitra ny fahamaliana dia tsy raisina intsony ny valiteniny izay aorianan'iny teniko iny hoe tsy raisina intsony. Ao ndao ary. Ao ary. Eny ary, reto avinay ary zany ny valiny misaotra anareo ohatra ny mbola nisy namaly taorian'ilay teniko tapitra ny fahamaliana nambinina azy tojo. Ao fa raisiny nambinina azy tojo hoe zika famitsola kelikely nambinina azy tojo sberta dia ty teniko amin'ny majuscule be ty tapitra zay vao tena tapitra iny. Aorian'iny tapitra nylefako iny dia tena tsisy raisina intsony ny valitentsika rehetrarehetra. Ao ary reto ary ny valiny. Voalohany valiny voalohany. Misy hazavaiko kely, efa nijereny mampinona avy any amin'ny any ny valiteniny aina anaty WhatsApp azafady indrindra. Ao ary iteny ny valiny amin'izay ary azo ao. Ny valim-panontaniana voalohany Malko ilay voakapany sofiny ao amin'ny jaona 9:20 misy an'izay Malko. Ny valiny faharoa Josefa avy any Armati. Alleluia. Josefa avy any Armati ao amin'ny Matthieu 7:20 ny ahitana an'izay. Ao valiny fahatelo Simona Kirenianina. Dia neny zamina io zao raisitsika hoe marina ozy Simina dia fantatra fa Simona ny tiany hotenenina. Dia ozy ny valim-panontaniany zamina avao zao hoe Macron, ohatry hoe président Macron fa Malko dia fa azo an-tsaina hoe zay ilay tiany tenenina. Sa ahoana ozy nareo? Diso takany endry anabavy maheno soa dia raisitsika ihany fa diso fanoratra nareo fa Malko. Dia Josefa avy any amin'ny Armati. Dia ny valiny fahatelo Simona Kirenianina. Ao amin'ny Matthieu 27:32 no ahitantsika an'izay Simona Kirenianina ny valiny fanontaniana fahatelo. No tenenina tamin'ny teny inonavy ireo soratra hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Ny aina mbola tsy efa nevaka anaty WhatsApp ny aina. Jerevy ny WhatsAppnao. Zafady any ny aina. Aloha fa zany maly ato vakiko eny ny aina avy eo ny valiny. Ay tao messenger. Ay ndasoa hoe supprimer tampoka indray ndasoa sika nanao erreur zafady tokoka. Tena tsy mety atao WhatsApp i aina sao dia mba azonao alefa
WhatsApp amin'ny mampionina azafady le valiteninao azafady dia ny valiny fa efatra veriko amin'ny teny hebreo dia amin'ny teny grika dia amin'ny teny romanina ilay valipanteny faefatra. Ny valipanteny fahadimy dia misy karazany roa samy marina daholo, na divay sy miora na divay sy afero. Zay zany mampionina mba jerevao nge azafady zay rehetra ny teny hoe afero na miora miaraka amin'le divay dia na marina daholo, na divay sy miora na divay sy afero. Tsy latinina ny anamainy soa ny valiny jerinao ny amin'ny jaona toko fa 7 dia ny faharoapolo zay valiny zay teny hebreo dia grika dia romanina. Romanina hoe mo latinina ihany hoe fa romanina le izy jaona toko fa 7 dia ny faharoapolo zay hebreo dia grika dia romanina. Zareo verset jaona toko fa 7 dia ny faharoapolo. Ny valipanteny fahadimy dia divay sy miora. Ilay ao marika toko fa 5:10 andiny fa 7:20 izy hoe divay sy miora, fa ao amin'ny matotoko fa 7:20 andiny fa 4:30 izy divay sy afero. Zay masoloa misy contestation ty azo jerena. Luc 23:38 izy ianao, ny amin'ny Luc 23:38 zao dia misy soratra teo ambonina hoe ity mpanjakany jiosy, fa tsisy filazana hoe latinina zany ato nabavy maheso fa jereo ao anatin'ny jaona toko fa 7:10 dia ny faharoapolo dia hebreo grika romanina no nanoratana ilay izy ao divay sy miora na divay sy afero izavy ary zany no namarina tojo no namarina erika no namarina izy namarina ny anankidimy tao izavy namarina ny anankidimy tao dia mahazo kadao daholo lasa dao zany ny kadao antsika rehetrarehetra androany. Halleloia. Akasitraka ka ato misy mandeha message sady raha nahazo an'le dimony izy dia tonga dia anazy ty zany zao nisy namandrika voalohany teo raty message anaty MP ao ka nareo tonga dia mitenena inona le kadao nareo zay nahazo voalohany reo dia teneno aingana hoe inona dia ty zany zao efa nisy nahazo sady zany zao ty satria ao ambadika koa ao amin'ny WhatsApp ny valitenin'ny aina akoatran'izay hitany mampionina namarinao zany verset le divay sy miora, ny verset le divay sy miora meko anao ka le kilalao zao efa lasa ny aina zao ty tojo dia inona ny azo atao amin'izay iana zao to dia satria ny aina mbola tsy voavalikitandreo hoe ny aina koa marina izy anankidimy ato fa le verset le divay sy miora aloha marque 15:23 zay marque 15:23 le izy ny verset an'le izy dia ato zao ny aina koa marina izy dimy Malkoa dia Joseph Arimatia dia Simona Kirenianina dia hebreo romanina grika dia divay sy afero. Dia ato izy miteny hoe raha nahazo dia ity moa zany lasany dia ahoana zany atao erika sotodisaina zany namarina ny anankidimy dia ty zany iaina zao to dia nanoatra ty izy akan'ity efa azo an-tsaina ihany ty tsy maintsy be aky normalina be ka io zany dia anjaranareo no mifandamina rehefa fa iaina ny teny dia itojo ny teny dia erika mbola tsy ny teny marina ihany koa aloha zay amin'ny tojo zay hoe ny akoatran'ity zany zao tsy le nefa itojo efa nahazo USB tsy hoe momba ny tojo fa itojo zany zao efa nahazo clé USB dia ny akoatran'ity kosa zany sy ny t-shirt dia lambahoany sy ihany ka dia tokony fandamina ianareo teny menada zay zany ve mampionina izy telo menada ve nahazo ale izy tsisy afa-tsony nahazo
aminareo lalao reo sa dia mbola nisy nahazo nareo fa tsy hitanay any ambonimbony any dia anjarinareo koa no miteniteninareo zay mitenitenanareo zay alleloia dia misaotra antsika rehetrarehetra nabeberona reo nyteny hoe éponge sy vinaigre fa le izy éponge nanomezana azy an'le izy ka le éponge tsy ao anatiny fa le zavatra anankiroa mikambana vinaigre sy afero na vinaigre sy miora arakaraky ny fanoratan'ilay apôstôly nanoatra azy raha imaty dia vinaigre sy afero izy zay nareo telo zany zay zany zao ny ataontsika ny ataonareo telo menada dia nareo moa samy amin'ny groupe zay mahitsy fa tsisy olona vaovao nareo ao alleloia dia ao anaty groupe ao nareo telo marina koa zay teny erika zay ery ainy efa nahazo an'le figo tsara be azo nareo atao tsara ny mifandamina amin'izany fa nareo moa dia tsy fandamina amin'izany ndraiky izy zay ao tsy asitsika olana iny fa rehefa nareo mifandamina efa nandeha fitojotsy tamin'ino satria tojo kosa aloha sika ka le figo tsara be tany amina iny dia vo izy aigny efa lasa ny aina dia androandray zany dia mila mifandamina ny ainy Jonathan Pelanga tsy ampiray foana izy amin'ny tapabolina ataovy ampy amin'izay dia ndao arytsika alleloia hitravatra any amin'ny tenin'Andriamanitra sotra nareo nandray anjara Andriamanitra manankirepasaminany amaly fitianareo dia amin'ny tapabolana indray mimakoa indray mety momba ny pentecoste indray no ataontsika mbola tsy fantatra fa sitsika hitantsika indray zay fantaniana mapetraka mila mandefa cadeau indray nareo nakizy fa dia lasa daola ny cadeau zany androany maromaro ny indray nahazo fa albe zay manolotra nareo reny cadeau reny dia tsofina rano aminaran'i Jesosy mba azotora fahasoavana ho antsika rehetrarehetra zao ary hanomboka ny toriteny amin'izay ary satria lasa ny fotoanantsika efa lasa dia lasa ny fotoanantsika fa zao avelanareo zany mba hisotro rano kely za matetika mangetaheta dia hanomboka ny toritentsika avy eo alleloia mankasitraka atsika androamontsika dia ilomano anatin'ny tontolon'ny paska isika tapitra iny ny momba ny kilalao hiditra amin'ny toritentsika dia amin'izao tsika miteny zao koa dia tanina ianareo fa mandefa MP amiko akoatran'ny olona ao amin'ny groupe zay maresy ny ao amin'ny groupe zay maresy zany tsy mila mandefa MP amiko tsony anao paska fa ianareo rehetrarehetra zay miaraka aminay zay maniry iara hitandrina paska aminay alimbavaky ny paska amin'ny talata ho avy zao talata ifo alarobia dia mba mandefa MP amiko amin'le compte rado antsirado akiradio andramoka izao akiradio andramoka izao ny compte eto io mandefasana MP hoe za mba hiditra amin'ilay groupe hitandrina paska anaty zoom isika mitandrina paska amin'ny talata tsy misy mifandarantsika eto amin'ny zoom amin'ny talata azafady tsy misy eto fa tonga dia any anaty zoom isika manomboka amin'ny 6 ora mifampiaraba anomboka ny fotoana hatrany amin'ny amroa maraina ny alimbavaka ny ataontsika io alleloia dia mandefa MP amiko izay hiditra ao anatin'ilay fitandremana ny paska na afaka miandry ny toriteny vita koa nareo satria mety mbola tsy fantatro inona moa zany ny atao amin'izany fa sao dia lany andro amin'izany fotsiny zay sao dia lany fotoana amin'izany fotsiny fa alao vita mihitsy ny fandarana dia mandefa MP nareo amiko izay rehetra hitandrina ny paska zay amin'ny talata ifo alarobia tahiny Jesosy ijery ten'Andriamanitra avatrany amin'izay ary sika amin'izao fotoana izao Exodosy toko 12 Exodosy toko 12 ny soramaly dia tonga dia hoe ny paska sy ny loza 10 izay nahafatin'ny lamatoa rehetra teo Egypta miara-tononona miaraka soramandry amin'ny loza 10 zany
ny Pasika. Fakiko le tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ho voalombolana ho anareo ka ho voalombolana amin'ny taona ho anareo izy. Fotoana ohatrohatro izao mihitsy zany io niresahany Jehova Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy Arona. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka amin'ny fianakaviany dia zanak'ondry ray avy ho an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy manana zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany fanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Ny taom-baovao jiosy ny taom-baovao ara-baiboly dia niaraka tamin'ny taom-baovao malagasy tamin'ny 22 mars lasa teo. Nankalaza taom-baovao malagasy sika tany Madagasikara. Tsara fantatrareo fa ino koa ny taom-baovao jiosy. Mitovy ny taom-baovao malagasy sy ny taom-baovao jiosy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andro 10 amin'ity vola-fiary ny andro voalohany dia ilay andro taom-baovao zany. Ilay andro voalohany amin'ny volana amin'ny taona. Taom-baovao tamin'ny 22 mars. Dia izy amin'ny andro 10 dia mahavariana fotsiny hoe androany mihitsy satria 22 ny andro voalohany, 23 mars, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 10 andro ohatrany tsika androany mihitsy zany. Alleluia. Ary amin'ny andro 10 izy ohatrany androany zany. Satria amin'ny 4 ny Pasika. Ny Pasika dia 14 ny volana Nisan na 14 ny volana Abiba. Ary 14e jour ny 22 mars zany satria 22 mars tamin'ity ny taom-baovao. Zay mahatonga ny taom-baovao miova foana. Zay mahatonga ny Pasika miova foana ny daty fa tsy hoe tonga dia hoe tsy maintsy eto foana satria arakaraky ny taom-baovao ihany no anasana azy. Ny Pasika zany dia 22 mars ny voalohany. 23 14 jours sika 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er, 2, 3, 4. 14e jour zany amin'ny 4. Amin'ny 4 io anaovantsika alim-bavaky ny Pasika io. Fa zao ny ten'Andriamanitra amin'ny andro 10 zany hoe androany zany. Dia mangalana reo aoka aka zanak'ondry izy tonga dia maka zanak'ondry zany. Zanak'ondry maninona? Andiny fadimy. Zanak'ondry tsy misy kilemo. Dia lahy izay ray taona ny alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo hatramin'ny andro 14 ny volana ity dia hamono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Zany hoe ilay zanak'ondry io zany manomboka androany dia efa tonga ao an-tokotany ao. Alleluia. Mbola tsy vonoina fa tehirizina. Maninona izy io ny tehirizina? Tehirizina omena zavatra tany izy mety tsy fantatra izay zavatra nohaniny tany sy ny fahadiovany tany fa tehirizina ao an-tokantrano karakaraina io. Omena zavatra madio io, omena sakafo tsara io, diovina io, karakaraina io, kolokoloina io, tehizaina io. Halleluia. Mety raha nahay teny io dia tenena mihitsy inona ny loka tianao, inona ny sakafo tianao androany, inona ny tianao rapitso, inona ny sakafo tianao raha alina, karakaraina mihitsy. Tehirizina tsy ampijaliana na ampiasaina fa tehirizina omanina. Halleluia. Fa afaka efatrandro dia ho vonoina izy io ary ho hanina. Ny lalàna tamin'izany dia zao andininy 7 aloha. Ary analana ny rà rehefa vonoina zany izy dia anasorana ny rà ka antetiny amin'ny tolambaravarana roa sy ny tatao-baravarany trano izay hinanany azy. Dia hohanina amin'izany alina izany ny hena. Voatsatsika tamin'ny afo no hinanany. Voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady dia ampiarahany amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony sy ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lanika tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Io ondro io zany rehefa hohanina ohatry somary ohatry ny hafahafa ihany mieritreritra izy hohanina hatramin'ny fadiny. Inona moa ilay fadiny? Hatramin'ny tsinainy
hatramin'ny tovany tsisy ninony esorona ao anatiny ao fa atsatsika amin'ny afo dia hohanina manontolo hatramin'ny fadiny. Zay no mahatonga ny ondry io tehirizina mandritsy ny efatrandro mba ho zavatra madio azonao antoka daholo ny zavatra nomenao azy, satria ianao koa hihinana an'io amin'ny 440 ny volana. Dia matoky ianao amin'izay fotoana izay fa ianao mihitsy no mikarakara azy. Zay nomenao an'io ihany no haninao miaraka amin'io, zay nafafinao ihany no tsinjainao. Alleloia. Rehefa vonoina izy io dia ratsatra, ary ny apahany amin'ny rany tsy ariana, tsy hohanina ihany koa. Analana ao izy ny rà, tsika tsy mihinana rà. Rehefa mamono biby tsika dia tsika tsy mihinana rà. Tsy hohanitsika reny rà anakosy, reny rà anomby, tsika tsy mihinana boudin izany satria rà. Tsy mihinana rà tsika. Ary analana ny raka dia ho atetiny amin'ny tolambaravarana roa sy ny tolambaravarana roa sy ny taotam-baravarana ny trano izay hihinanana azy. Alleluia. Hohanina hatramin'ny fadiny, tsisy avela mianga. Ary toy izany nataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikina, ny kapanareo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ny atanareo, dia hohaninareo faingana izy fa pasika ny Jehova. Andeha ny 12. Fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany, ka hamono ny matory rehetra eran'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa izany Jehova. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà dia handalo anareo ka tsisy loza handriganana anareo raha mamely ny tany Egypta. Ary zany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firahavavona ho an'i Jehova hatramin'ny tanàna anareo fara-mandimby no hitandremanareo zany ho andro firahavavona ho lalàna mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Andiny 12. Andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina izany. Ny dikany hoe pasika dia afaka mandray noty nareo. Ny dikany hoe pasika ry havana dia fandalovana. Ny dikany hoe pasika dia fandalovana. Zao zany, rehefa hitandrina pasika zany ny olona dia miomana tsara. Ary ny teny taminareo zay efa nanomboka tany amin'ny 2 volana lasa dia efa ny tenareo manomana ny tenareo, manomana ny ara-panahy, manamasina tena, misy kina. Alleluia. Ao izy misy kina, kapanareo amin'ny tongotrareo, ny tehinareo ny amin'ny tanareo dia hohaninareo faingana izy. Pasika andreo hohanina amin'ny fahavononana. Niomana tsara hitandrina ny pasika zany, fa tsy hoe sendra mba tsisy natao dia hitandrina pasika tampoka. Niomana tsika. Ary manomboka androany dia efa eto amintsika ilay ondry, ilay zanak'ondry, dia ho tehirizitsika izy. Alleluia. Ho kolokolotsika izy, ho fahanantsika izy, satria izy ihany no vonoina ho pasika an'i Jehova izay hohanitsika amin'ny talata alina. Iza moa io zanak'ondry io? Jesosy io. Jesosy io. Isika rehetrarehetra zany zao dia hanao ezaka be mihitsy manomboka androany ny tahiry an'i Jesosy ao anatin'ny tokantranontsika, ny tahiry an'i Jesosy eo amin'ny tontolontsika. Ny ten'Andriamanitra aza manao izay mampalahelo ny fanahy. Zany hoe ataontsika mihitsy zany izay tsy hampalahelo any ondry io, efa eto amintsika izy manomboka androany. Andrity ny efatrandro, androany, pitso, lahady, latsinainy, hiditra amin'ny talata isika efa tamana teo amintsika ilay ondry, ilay zanak'ondry. Nahazo aina teo amintsika ilay zanak'ondry. Alleluia. Vitanao ve ny kolokolana izy io mandritra ny efatrandro? Andriamanitra tsy niteny hoe kolokolo mandritra ny 2 volana, na 2 volana, na 3 volana. Zany tsy midika akory hoe andaontsika vita ny pasika dao anao izay tiatsika. Fa kosa mialohan'ny pasika
efatrandro meloa dia tena tian'Andriamanitra eotra lavitra ny fahamasinantsika. Tena eotra lavitra ny fitandrimantsika ny toe-panahintsika. Mba tsy ho voapetipetina fa efa eo ilay zanak'ondry. Andao hamahana ny zanak'ondry mandrisy ny efatrandro. Ho afahantsika zava-panahy. Alleloia. Tadidio io ihany no hoaninao raha sanatria ianao miopy ny biby dia omenao zavatra maloto io biby io. Tadidio fa ianao ihany ny hinana an'io avy eo. Kolokoloy ny anaran'i Jesosy androany ao atokantranonareo rehetrarehetra ao, tokantranontsika miditra ao ny zanak'ondry androany. Andro fafolo androany tonga eo amintsika ny zanak'ondry. Eto Jesosy, ao an-tranonao Jesosy, hiomana izy, ianao koa miomana. Azadino hihinana azy tsika, andray fanasan'ny tompo isika amin'ny alim-bavaky ny Pasika. Alleloia. Io zanak'ondry vokisantsika manomboka androany io ihany no hoanitsika. Alleloia. Aza atao izay mampalelo anazy. Za raha azoko atao ry havana, raha azoko atao fa saingy mbola eto amin'izao tontolo izao. Raha azoko atao manomboka androany, raha pisy moa isaorana an'Andriamanitra fa sabata, raha pitso alina tsy manana programa hivoaka n'aiza n'aiza tsika raikizy. Mijanona aloha ny restaurant, mijanona dia farany volana ary zao mijanona aloha ny restaurant sy ny fandehanana mitsangatsangana amin'ny lahady raha mbola azoko atao tsy miasa amin'ny latsinainy sy talata, tena tsy miasa. Satria maninona te hitahiran'ilay ho zanak'ondry tsy te ho voapetipetina, tsy tiako io zanak'ondry io alahelo nefany io ny Pasikako. Halleloia. Za tsy te hihinana Pasika malahelo. Tsy tiako zanak'ondry lasa misy kilema no hoaniko, satria andro amin'ny Pasika zanak'ondry tsy misy kilema. Raha zanak'ondry voapetipetina io misy kilema. Andao tsika tena hihinana Pasika tsisy kilema ry havana amin'ny taona tia. Firy taona ianao izay nitandrina Pasika. Fa za manasa anao, andao hihinana Pasika tsy misy kilema tsika. Andao tehirizitsika ao am-potsika, tehirizitsika amin'ny fahamasinana, tehirizitsika amin'ny tambitamby, ho tehirizitsika amin'ny teny mamy, mandrisy ny efatrandro io zanak'ondry io. Fa io ihany ny antoka ny Pasika tsika afaka efatrandro. Te hihinana Pasika tsisy kilema ve ianao? Afa-ty amintsika ihany. Ao tokantrano raha miady nareo mivady androany dana miombona. Dana miombona ho amin'ny Pasika, ho amin'ny zanak'ondry, dana miombona. Manana alahelo ianao amin'ny fianakaviana, amin'ny namana, amin'ny havana, dana mifamelo. Tsy ho anao, tsy ho an'ilay olona miady aminao, fa ho an'ilay zanak'ondry efa tehirizinao aminao. Tadidio andritran'olona tsy mitahiry izany, ny olona tsy mirarana izany fa ianao. Dana mihavana. Misy ranabavy ranabaviko amin'ny tompo izay tamin'ny tapabolana iny. Mandefa mesazy izy, miarika Pasika ao izy fa raha misy tsy mety nataoko dia mamela ahy. Tsy ho anany nanaovany an'izay. Tsy noho izaho. Fa marina ny teniny, hiarika Pasika ao izy. Hiarika Pasika tsika ry havana. Tsy maninona izay mety ho filazan'ny olona. Tena mamela ahy nareo fa ohatr'izany olona. Ay izany ny babaiko kely ihany nefa zao atao an-tsaina. Za hiarika Pasika Jehova. Fakadavinareo tokantrano mifamela. Ary amin'ny Pasika tsika mbola hifanasa tongotra. Mbola hifanasa tongotra. Tahaka an'i Jesosy nanao nanasa ny tongotry ny mpianatra. Ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny Pasika io dia hohanina hatramin'ny fadiny. Nisy fotoana tamin'ny 2019 ngambana tamin'ny 2020 torany io teny hoe hohanina hatramin'ny fadiny. Inona moa ny dikan'ilay hohanina hatramin'ny fadiny ry havana? Iza moa ny zanak'ondry? Jesosy. Inona moa ny dikan'ilay hohanina hatramin'ny fadiny?
isika iravina tsy dia tena nysoa rehetra ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra ho Jobe, fa misy zavatra avy eo amin'i Jesosy eo, misy zavatra be dia be raisitsika: fiadanana, fifaliana, fahasoavana, fitahiana, fanasitranana, fanafahana, sy ny sisa sy ny sisa. Dia raisitsika ho anitsika iny rehefa mihinana Pasika, ho anitsika Jesosy. Tiako ianao Jesosy, fahombiazana, fitahiana, rehetrarehetra. Fa ao amin'i Jesosy eo koa misy zugo ao, misy azo fijaliana ao, misy fampahoritena ao, mila tena mahafety tena, mila tena azo fijaliana e. Misy olona rehefa mihinana an Jesosy dia matavitavy eo ihany no hanina. Fa ny tena Andriamanitra miteny amintsika: hohanina hatramin'ny fadiny, eketsika hatramin'ny fadiny. Hoanitsika tsisy anasorantsika Jesosy, satria tiatsika izy, satria Jesosy ny Pasika antsika. Alleluia. Ary ny tena zava-dehibe koa dia zao: anisan'ny tena zavatra ngezabe voaresaka eto ny momba n'ilay rà. Tsy tonga dia any amin'ilay mihinana aloha. Alleluia. Tsy tonga aloha dia any amin'ilay mihinana, fa nisy zavatra ngeza be talohan'ny hinanana an'io zanak'ondry io, mialohan'ny nanatsatsiana an'io amin'ny afo, misy dingana ngeza be dia mifanesorana ny aindry, ny fandatsahana ny rà. Satria io rà io anisan'ny zava-tsara bidindrindra io. Satria zao analany ny rà dia atetiny amin'ny tolam-baravarana aloha sy ny tatao-baravarana ny trano. Afafy eo zany hosorana an'ilay rà ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana. Avy any ivelany io tsy avy ao anatiny. Voaka ny tokotany zany dia asiana ao ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana zany ilay eto ambony, dia ny tolam-baravarana ilay anankiroa. Izy telo reo asiana rà. Fa raha tsy misy an'ilay rà dia tadio fa andininy 12 andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina izany aho. Zany hoe ianao amin'io alina io zany efa mihinana an'ilay Pasika. Ny fandalovana ry havana dia fandalovan'Andriamanitra ny tena marina, fandalovan'ny anjely ny fahafatesana. Anjelin'Andriamanitra mitondra fahafatesana. Satria Andriamanitra rehefa andalo amin'io miaraka amin'ny anjely ny fahafatesana, dia andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina izany ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Aninona Andriamanitra amin'io? Hitsara ny Andriamanitra ny Egypta aminy. Sady hamono ny lamatoa rehetra no hitsara. Zany hoe le lamatoa rehetra tsy hisy mpiaro amin'io, satria ny Andriamanitra ireo koa sady tsaraina ihany koa. Andalo amin'izay zany Andriamanitra amin'ny alina. Zavatra ray andry, zavatra roa ihany, tsisy ny eo ampovoany, na misy rà na tsy misy rà. Ny famantarana dia ny rà. Ary zava-dehibe io rà io. Zava-dehibe io rà io ry havana malala. Satria niza ao anatin'io trano io tsy mijery intsony Andriamanitra. Tsy mijery intsony Andriamanitra. Fa ny zavatra fantatr'Andriamanitra misy rà io, tsy mamono ao. Halleluia. Le rà zany no fanavotana. Ny rà zany no fanavotana ho an'ny olona rehetrarehetra izay mitandrina ny Pasika. Tsy afaka hitandrina an'ilay Pasika ianao, tsy afaka hihinana an'ilay ondry ianao raha tsy efa nisy rà latsaka aloha.
matoa zany misy raha hita eo aminao dia olona mitandrina pasika zany ianao. Za manentana anao aho nda hitandrina pasika. Fa andalo ny fandringanana ry havana malala. Amin'ny aliny mipasika io, andalo ny fandringanana. Itsara ny Andriamanitra ny Egyptianina Jehova. Jehova amin'io tsy hijery zavatra be dehibe. Fa mandalo amin'ny varavaran'ny fonao izy. Dia mijery izy, misy raha. Dia lasa izy mandalo fotsiny. Mandalo tsy mitondra fandringanana. Fa inona ny ataon'ny olona anatin'ny trano? Mitandrina pasika amin'izay. Halleloja. Raisinao an-tsaina fotsiny ao ivelana misy fatolona mikararahana. Manomboka any an-tranon'ny Farao misy dradradratra. Hatrany amin'ny tranon'ny olona manitra indrindra ao Egypta. Hatrany amin'ny olona lehibe indrindra ao Egypta. Ny ambony grady indrindra hatrany amin'ny olona tsinitsinina indrindra. Misy fidradradradrana. Satria maninona? Misy fahafatesana amin'ny alina io. Fa misy trano indray misy fiompiana. Misy fihinanana. Misy fitandremana ny pasika. Tsy voahelingelina, tsisy fahafatesana. Tsisy alahelo, tsisy ranomaso. Isy ranomaso ihany. Amin'ny pasika itsika isy ranomaso ka. Tsy possible tsika andalo pasika tsisy ranomaso zany. Fa ranomasona fotorotoro. Fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa za matahotra ianao. Zay rehetra hitandrina pasika. Amin'ny alina io. Tokony homeko anao. Tsy mandalo fahafatesana. Tsy misy fandringanana mandalo amin'ny fiainanao. Halleloja. Antony tokony andefasanao MP amiko izay hitandrina pasika. Nareo ke zao teny eto aminay mitandrina pasika. Misy fiangonana maro no mitandrina pasika. Ny tsara fantatro fotsiny dia zao, amin'ny alina ny pasika no tandremana. Amin'ny alina io zavatra tenenina io. Satria amin'ny alina io dia mamaky ny tany Jehova Andriamanitra. La matoa rehetra dia maty. Ny varavarana fotsiny jereny, tsisy fanadiadiana amin'ny hoe ianao taiza iza ianao ahoana. Tsisy fanadiadiana amin'io. Fa mandalo. Azany mahatonga ny pasika hoanina faingana. Satria Jehova koa nge mandalo amin'ilay varavarana mandalo faingana. Ahoana zany fandalovany Jehova indray alina mandritra varavaran'ny tranon'ny Egypta rehetra voatety ao anatin'indray alina raha tsy faingana. Ka amin'ilay fandalovana iny dia mba fandalovana koa ny hinananao aingana ny pasika. Jehova mandalo ao ivelana ao, ianao koa mihinana faingana ny pasika. Halleloja. Tsisy fahafatesana anao tsisy fahafatesana eo amintsika Tsy andringana antsika Jehova satria maninona? Isy raha ny zanak'ondry eo amintsika. Ravana, tentananao androany fanontaniana, afaka mamarina reo. Raha fandraisanao ny Pasika, inona ny zava-dehibe? Satria hitrany amin'ny Jesosy indray mantsika zao. Jesosy no taty ariana, taty amin'ny testamenta vavao dia Jesosy ilay zanak'ondry. Antsika aloha hamaky rehefa avy mireaka an'ilay fanontaniana fa ndraiky antsika aloha hamaky filazanan'i Jesosy. Fa amin'inona ny amin'i Jesosy? Isaia fa Isaia 7:30. Isaia 53 andiny voalohany ka hatramin'ny 2:20 lavalava ovakitsika. Isaia 53 voalohany ka hatramin'ny 2:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'inona ny amin'i Jesosy izy ity. Ho tena Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, iza ninona ny tena nampitondrainanay ary iza ny nampisehoana ny sandrin'i Jehova. Adiny ny faharoa. Fa naniry teo anatrehany takan'ny zanakazo madinika izy, sy takan'ny solovokazo amin'ny tany karakaina.
Jesosy lay solofony Jese. Ary nampalely fa avy ao an-danitra izy ity tany ty zao tontolo zao ty tsy natamanan'i Jesosy izy ty. Sika ny tamana eto, Jesosy tsy tamana teto. Ary Jesosy tamin'ny fotoana niainany tety dia efa tsisy atao tsy mieritreritra ny fialana ety. Iny teny mihitsy izy navatra amin'ny mpianatra ho izangy andeha. Ary Jesosy tsy nety raiky ty tamin'ity zao tontolo zao ty. Tena mpivadinana izy dia efa nomeny devole io meko anao ty zao tontolo zao ty. Tena tsy tiany Jesosy satria inona ity zao tontolo zao ty tamin'i Jesosy? Tany karakaina. Nambolena teto izy, nampidinina teto izy, natao tonga nofo ny aina ohatra antsika. Ary tsapan'i Jesosy fa tany karakaina ity raha miohatra amin'ny lanitra ao ambony ao. Tsisy dikany, na ho an'ny Dubai ianao, na ho an'ny Qatar ianao, na ho an'ny Miami ianao, na ho an'ny tsy fantatro ny toerana mety eritreretin'ny olona mety tena toerana tsara. Ka hoe toerana mahafinaritra. Zao Dubai zao tena mahafinaritra hony. Antsika tamin'ny mondial reny fa dia mahafinaritra be zany an'ny Qatar zany. Ny jiro mirehitra ao anaty any amin'izany Las Vegas zany amin'ny alina. Tarafina avy aty amin'ny aty amin'ny volana dia tarafina ny tanàna zany Las Vegas zany fa tena jiro be tsy fakahitana. Hoy izy ny olona tena ohatrany aty amin'ny paradisa, tsisy dikany reny. Jesosy nidina teto tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Ratsy ty toerany ty. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy. Ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsara-tarehy anirentsika azy. Jesosy ry havana Andriamanitra. Ao an-danitra ao tsy haijerena. Tsy haijerena. Rehefa tany amin'ny Apokalipsia, rehefa nijery, rehefa nidécrire ny tarehan'i Jesosy i Jaona, ny momban'i Jesosy, dia voatantarany ny amin'ny tongony, ny amin'ny akanjony, ny amin'ny fekibony, ny amin'ny tratrany. Fa rehefa tonga eo amin'ny tarehany dia mazava tahaka ny masoandro, dia manana maso tahaka ny lelafo, dia tsy hay ho jerena satria mahasafotra mihitsy mijery azy fa mamilapiratry ny voninahitra loatra. Zany ny endrika Jesosy. Fa rehefa nidina teto izy dia hoy ny tenin'Andriamanitra tsy manana endrika na fahatsara-tarehy izy. Ary raha nijery azy sika dia tsy misy hatsara-tarehy handritsika azy. Tsy hoe Jesosy ratsy tarehy be, fa Jesosy bôgôzy. Fa raha miohatra amin'ny endriny tany an-danitra, rehefa jerena izy eto tany dia ohatra tsika ihany. Ohatra tsika ihany. Naka endrik'olona. Tsy nisy endrika, tsy manendrika fahatsara-tarehy ary raha nijery azy sika, tsy nisy hatsara-tarehy nandritsika azy. Nijery an'i Jesosy ny olona, zanaka mpandrafitra izy ny olona. Tsy le ty ve mitovy amintsika ihany io, ety amintsika ny anabaviny, ety amintsika ny lalàny, le daly io, le daly izy ty ozy ny olona. Tsisy fahatsara-tarehy, tsisy nampiavaka anazy. Mehezan'ny Herôdy, ireo hoe mpanjaka ny Jiosy, satria manino tsy manana endrika mpanjaka. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy andininy fahatelo. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona. Jany ry havana. Vato izay ny lavon'ny mpanao trano tonga fehizoro indrindra ho ny tenin'Andriamanitra. Milavon'ny olona izy. Teneniko aminareo marina dia marina tokoa izy Jesosy, fa tsy misy mpaminany ka masina taniny. Milavon'ny olona Jesosy ry havana. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy. Lehilahy ory sady zatra ny fahoriana. Raha vakitsika io telo io dia izao ny vakiny io. Lehilahy be fanaitainana sady fantatry ny faharariana. Jesosy io ry havana tsy niarika zavatra mafy Jesosy io teto tany. Tsy ohatra antsika izao. Tenin'Andriamanitra faminaniana momba azy io lehilahy ory na dia izay andriny lohany aza tsy misy ho ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy ory sady zatra fahoriana. Jesosy mbola zatra fahoriana noho itsika na dia zanak'Andriamanitra azy. Jesosy be fanaitainana, ary possible Jesosy io misy fanaitainana. Ohatra antsika olombelona ihany maheno fanaitainana, fa Jesosy io azoko antoka
fa mety efa nizarin'Andriamanitra tao anaty fanentanana sy fangirifirina satria raha jelentsika tokoa ry havana tsisy olona nazaka ny zavatra natao tamin'i Jesosy raha tsy olona efa zatra. Nareo mety an'ireny mpanao boxe ireny dia tena miaika mpanao boxe mandritra ny adiny iray mifamely totondry voan'ny totondry aty voan'ny totondry impiry ny lohany fa mbola eo ihany. Inona mahatonga an'ireny? Efa maray totondry isan'andro izy. Manao entraînement izy ao anatin'ny andro tsy maintsy tratran'ny totondry. Normalina be izy ny ambony ringy raha tratran'ny totondry tsy maninona. Fa raisika tsika ireo ny tratran'ny totondry indray mandeha. Fantatrao ny lanjan'ny totondry izany Mike Tyson 20 kilao. Rehefa avy refesina ny totondry eo amin'ilay masinina fandrefesana totondry 120 kilao. Ohatry ny vary iray gony mahery zany. Da sy vary iray gony ary eo amin'ny lohanao dia vitanao hoe mitsangana anao sa tsy mitsangana tratran'ny Mike Tyson. Fa ny contre anazy ireny tratran'ny totondry mbola tafatsangana any satria miny efa zatra totondry. I Jesosy mitombony io faminaniana io lehilahy ory sady zatra fahoriana. Lehilahy be fanentanana sady fantatry ny faharariana. Jerenareo raha olona tsotra natao ohatran'i Jesosy io hoe satroka tsilo. Zany satroka tsilo zany miletika any anaty loha any tsilo maranidranitra miletika ohatry ny fantsika mihitsy anaty. Raha olon-kafa teo dia efa KO. Fa nanino io lehilahy iray no nidiran'ny tsilo ny loha. Zany hoe mba sy tsilo anankiray ny loha reto firifanao raha pitso hoe sanatriany zany. Dia miditra hopitaly tsika. Neny Jesosy na ny firifany na ny ambony masony na ny amin'ny hodidohany rehetra tsilo tsatotsatoka. Ny tsilo tamin'izany tena tsilo e. Tany dia mety efa resitsika. Nen'olona totondry. Ongotaka eo volombavanao. Za zao misy fotoana rehefa any dia tanireo misy volombava. Fa reny razena. Fa raha reny no esorina. Ongotana amin'ny painsa asa izay mahazo. Fa ny Jesosy volombava maromaro no ongotana. Olona efa zatra faharariana na vitan'izany ravana. Olona efa nitezaina tao anatin'ny fangirifirina sy fanentainana dia tsy tena hampaninina azy intsony. Feresina intsivy amin'ny 30 tao amin'ny lamosiny tao. Fa raha itsika indroa intelo dia tonga dia tsy mahatsiaro tena intsony. Fa Jesosy tsika io efa zatra fanentainana. I Jesosy tsika io efa zatra fahoriana. Ary nataon'Andriamanitra zany mba hatanterahany teny fikasana ao atsika. Jesosy nge raha mbola tsy teo ambony hazo fijaliana tsy teo ambony tsy nonga tamin'izy voasambotra no mijaly. Nahazo teny marary nge ravana i Jesosy io. Isaky manao fahagagana nge ravana Jesosy mahazo teny marary. Tsisy afa-tsy zavatra tsara no nataony fa isan'andro izy mahazo teny marary. Demoniany amoahany le tiany demoni. Ataon'olona elahy. Nefa tsika aza ty tutoyen'olona tsika dia somary gaga efa maninona tutoyenao nefa tsika tsy mifankalala. Nefa ny Jesosy na olona tsy nahalala azy dia nanao elahana azy. Marary ange zany. Nefa izy taiza izy mipetraka any an-danitra izy miondrika ao anatrehany ny any an-danitra rehetra. Fa teto an-tany izy olona tsy aninona sy nedriona fariseo olona tsy makaiza rehetrarehetra zao nanao elahany Jesosy. Zany mahatonga ny hoe teto amin'ity tany ity tany karakaina izy ny nambolena. Ary havana. Hoy ny tenandriamanitra sy lasa diory no zatra fahoriana. Ary tahaka izay tsy tian'ny olona kojerena akory izy. Na nitao tsinitsinina izy fa tsy mba nahoantsika. Iresaka momba an'izany tsika rapitra anatin'ny toriteny. Fa tena atao tsinitsinina i Jesosy io. Adinon'ny olona i Jesosy io. Olona anankifolo indray sitrana indray ihany no mba nanao. Olona 10 ny anankisivy nanao tsinitsinina. Ny ray no mba niverina i Jesosy raha tsy anao tsy nadio ohatran'izao. Nataon'olona tsinitsinina ary tsy mba nahoantsika ary natsika reto azy dia tena nanao tsinitsinina azy.
fa zao no tsara fantatrao efa nivononany amin'izany Jesosy, efa nizarina ho amin'izany izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana izy, lehilahy be fanaitainana sady fantatry ny farariana ty indray le vatana ndao ampararitsika indray hoe tsy maninona mbola mafy noho izao ny aritako, ataon'olona tsinitsiny izy, ary ny olona nanao tsinitsinina azy izy ny olona ny aminy any, ny olona nanao tsinitsinina azy tsy ny malagasy, tsy ny amerikanina fa ny jiosy tahaka azy any. Irina anankiray aloha tsika dia toizatsika ny ana rehefa fa isentokely aloha tsika dia le ataontsika ty manao hoe nataony olona tsinitsinina izy dia ny ala koa izy ny azy tsy nandray azo izy, ny azy tsy nandray azy. Fa nitaniko aminao androany anatin'izao alimbavaka toroteny pasika zao tsika, inona mety mba fanapahan-kevitra ao amin'io Jesosy io, ataonao ahoana izy raha ohatra izy tany amin'nisy azy efa natao tsinitsinina, tonga eo aminao le zanak'ondry androany, ahoana no mety ho fandraisanao azy. Ianira raitsika dia
fahitanao an'izany fanontaniany zany, rariny ve? Rariny ve no nahazo an' Jesosy sa tsy rariny? Fa rariny ve hoe tsika mendrika ve tsika asianao io? Hoe tsika ireny mitodiany? Mampetsika fo zany izy zany a. Makasika kely ny foko le hira androany. Efa tiako foana iny fa androany fotoana afandre resy lahatrako. Efa anatin'ny tevitrano keliko ty koa le zanak'ondry. Izay ho tehiriziko andritra ny efatrano ry havana manala. Maki Genesis nge milohany anoizatsika ny ten'Andriamanitra. Genesis 7. Misy voady nataon'Andriamanitra ry havana. Genesis 7 andiny 9. Anaran'i Jesosy vakiko. An'Andriamanitra ny teny tamin'ny Noa sy ny zanany, izay niaraka taminy ka nanao hoe, indro, izaho efa manorina ny fanekeko aminareo, sy amin'ny tananakareo mandimby anareo, sy amin'ny zava-manan'aina rehetra eo aminareo, na ny vorona, na ny biby fiompy, na ny biby dia rehetra eo aminareo, izay rehetra mivoaka avy tany amin'atiny samy fiara, dia ny biby samihafa rehetra. Dia ahoriko ny fanekeko aminareo, ka tsy haringako amin'ny savidrano intsony ny nofo rehetra, ary tsisy savidrano hanimba ny tany intsony. Ary hoe Andriamanitra, izao ny famantarana sy ny fanekena izay ataoko ho amiko so aminareo, mba amin'ny zava-manana rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ny havako efa napetraka ao amin'ny havana, tsy havana hoe havatsika, fa havana arc-en-ciel le tiana tenenina eto. Ny havako efa napetraka eo amin'ny rahona sy ho famantarana sy fanekena ho amiko so amin'ny tany, ary raha mampiangona ny rahona eo ambonin'ny tany ka hita eo amin'ny rahona ny havana, dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko so aminareo mba amin'ny zava-mananaina, dia ny nofo rehetra, ary tsisy savidrano handringana ny nofo rehetra itsoky. Ary eo amin'ny rahona ny havana, ary hitsindro azy atsiarovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra so amin'ny zava-mananaina rehetra, dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoe Andriamanitra tamin'ny Noa, izany ny famantarana ny fanekena izay nahoriko amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Alleluia. Amen. Ny ten'Andriamanitra hanao faneken'Andriamanitra fa tsy handringana intsony. Tsy handringana intsony. Dia nanapa-kevitr'Andriamanitra fa tsy handringana ny olona intsony. Misaotra an'Andriamanitra amin'izay fanapa-kevitra izay. Sao anefa ny olona kosa nefa tsy hoe naheno an'izay hoe tsy handringana intsony, dia lasa tsy nanota intsony, fa mbola nanota ny olona. Verina nanota ny olona. Mbola be lavitra noho nataon'ny olona tamin'ny andro Noa ny fahotan'ny olona taty aoriana. Andriamanitra nefa efa niteny hoe izaho tsy handringana intsony. Hoy Andriamanitra hoe tsy handringana fa zao. Tao ianao Jesosy mba hidina any ambany any, fa tsy te handringana an'ireo olona ireo dia alao mba hainao nisy soloan'izany. Alao mba hainao ny aoringako. Alao mba hainao ny aringako. Isaia 3:7 tsika zao 9:4. Fampatesana ny tambon'ny ota. Nanota i Adama sy Eva nivoaka ny saha Edena. Nanota i Kaina natsembohan'ny tabany noho inanany. Nanomboka nisy ny aretina. Nafaka nafelona tao amin'ny saha Edena. Tsy hita intsony ny lalana mandeha makao amin'ilay hazonaina, ilay kasihana raha vao marary. Tsisy intsony izany. Noho ninona? Noho ny fahotana. Ny olana nefa mbola voamena nanota ihany ny olona. Ny fahotana amin'izao fotoana iainantsika izao mbola tsy nisy tamin'ny andro Sodoma sy Gomora. Mbola tsy nisy tamin'ny andro Noa indrindra. Mbola maivana be izany fahotana nandringanan'Andriamanitra ny olona tamin'izany. Raha miohatra amin'izao tsika. Tamin'izany mbola tsy nisy nividy tova ka nangalatra tova. Tamin'izany tsy mbola nisy ny basy, mbola tsy nisy ny bomba, mbola tsy nisy ny zavatra isan-karazany.
mbola tsy nisy ny drogy, mbola tsy nanjakazaka ny vola fototry ny ratsy, fa ny olona mbola manota ihany hatramin'izao. Tonga ny aretina, tonga ny fahafatesana, tambony ota avokoa zany, fa 14:750 nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika. Le fahoritsika zany tokony andringanana atsika, izany hoe za tsy andringana tsony, fa zao Jesosy tsy maintsy ianao aloha misy olo-vaika ny akala, tsy maintsy enjerany aminao ny rihatra, fa za tsy andringana an'ireo tsony. Iny Jesosy nidina teto amin'izay, tahaka ny solovokazo amoriny teny amin'ny tany karakaina hoy ny tenin'Andriamanitra, fahoriana ny ainany teto satria maninona ny fahotany ty zao tontolo zao ty, izy no mitondra azy. Tondra ny aretina firy zany ny netiny, zengery hoe lehilahy be fanaitenany sady fantatry ny faharariany. Misy fotoana tao amin'ny Baiboly tao, Elisa nanasitrana olona boka, dia izy aloha ny boka findra tamin'ny aboka any, dia le olona nadio, izay izy vonsitranin'Andriamanitra. Dia mba raisinao Jesosy mitondra ny aretintsika rehetraretra, dia mivesatra ny fahoritsika, ka andro isika kosa nanao azy nohon-kapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Izy mitondra ny aretintsika sy nanavesatra ny fahoritsika, fa inona ihany nataon'ny olona? Barabasy menanay ozy ny olona. Omboy amin'ny hazo fijaliana. Olona hafa firenena ary Pilato ireny mahita tsy hitako izay fahotany ty lehilahy ty, fa ny olona nasiany soa nahita fa mpanoto io lehilahy io. Efa nivonina ny amin'izany Jesosy. Efa niformena ho amin'izany Jesosy. Nefa izy dia voalefina no mifahatsosika, sy nitorotoroana no ny helotsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika. Isika rehetra samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy. Isika no nania, isika no nivily, isika no nanao ny tsy nety, hozy ny tenin'Andriamanitra, nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra, satria maninona? Jehovah efa nianina, tsy andringana an'ireo ahy. Ny fianianan'i Jehovah tsy naringana asy ianao mandraky ty ny androany. Nandefasan'Andriamanitra ny Jesosy, mbola tsy naringana asy ianao mandraky ty ny androany. Misy olona marary eto, misy olona henoko androany, tena marary aretina mavaka, fa androany fantatra fa misy cancer zany olona zany. Fa za miteny an'izany olona zany, hoe tandrina pasika ianao. Le tandrina pasika ianao ry havana. Jesosy efa midiny eto ilanja, ivesatra ny aretintsika, hitondra ny aretintsika. Sika rehetra nefa nanitaka ny ondro izy, samy efa nivily tamin'ny lalana, samy nanana ny lalakalehantsika daholo tsika, samy nanana ny fahotanana finaritra antsika daholo tsika, fa izany no nataon'i Jehovah niatra tamin'izy le nivokatra zany tamin'i Jesosy. 7 napahoriana izy, nefa nanery teny ka tsy nilobava. Zakay ny teniny anazy. Sika lehilahy sady efa manota ihany, nitsika mbola avava ihany koa. Sange Andriamanitra natonga nananao an'ingy Andriamanitra, izy kosa ange tsika tsy mety diso. Fa Jesosy kosa tsy diso, fa nanery teny izy dia tsy nilobava. Tahaka ny zanak'ondry entina hovonoana hoentina hovonoana afaka efatrandro efa eto amintsika izy zao. Dia tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Teo anatrehan'ny olona rehetra tsy nilobava Jesosy. Nanontanian'i Pilato izy, inona mba hevitra ao amin'izao? Lazava fiarovan-teny ianao? Tsy niteny Jesosy. Tsy natao hiaro teny reny. Tsy natao hiaro teny reny. Efa nivonina izy solovaika ny akarany. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy, ary izy tamin'ny arabelona taminy no nihevitra fa nifongorana ny ala tamin'ny velona izy, ka ny fahadison'ny oloko no nikapohana azy. 7 anisan'ny mahakasika anato anatin'ity ten'Andriamanitra ty. Ary nokasaina atao amin'ny olomeloka ny fasany,
nefa teo ampanankarena izy novonono na dia tsy nanao ratsy azy izy sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Maty Jesosy a saika andeha ho alevina any amin'ny fahasambahiny, saika andeha ho alevina any ohatrany hoe ao Anjanahary zany. Hitanao Anjanahary ao a Madagasikara ao misy fahasambahiny ao a dia misy lavaka be zay ao. Hitanareo ny olona ohatra hoe jolany sy ny tifitra dia tsy alain'ny olona ny fatiny ny morga na olona very faty tsy hitany fianakaviany dia alefa ao amin'ny lavaka be ao Anjanahary io. Dia mialatsiny amin'ny tantaranareo an'izany fa tsisy tsisy hoe fitopo vavahany, tsisy hoe fonosina fa tonga dia alatsaka ao daholo dia totofana. Nisy namana izy mantsy a voatonona tômôbila ny dadany dia tsy fantatra mihitsy hoe aiza dia tsy hita dia efa ray volana sy tapany taty aoriana vao fantatra hoe tany amin'ny hopitaly dia efa nitenitra amin'ny taona efa narevina dia nifongarina daholo ilay razana tao dia izy tany ambany tany mahatsiravina be a. Fa tiako tenenanao dia izao ny tenandriamanitra nokasaina atao tany amin'ny olomeloka ny fasany, sika mbola atao an'izany koa Jehovah i Jesosy. Hoe rehefa maty dia atsopazo any ny vatany ozy Jehovah tsia nanaingy an'ny Josefa vary Arimaty izy ilay lehilahy mpanan-karena nanonotra ny enatra ny teo satria io lehilahy io dia mba mpianatra Jesosy any fa menatra an' Jesosy dia nangingina nefa mpanan-karena namen'Andriamanitra okazion ahafahany nanonotra ny fahadisoany. Ny raha izao a ndalana ho fasana vaovao ny Jesosy koa, ndalana ho fasana vaovao ny zanako. Velona io nataonareo tsinitsininy maty tsy azonareo atao an'izany intsony. Nika niarany levina tamin'ny mpanota Jesosy tsy nahavelan'Andriamanitra. Nokasaina atao tany amin'ny olomeloka ny fasany non ozy Jehovah. Velona io niaraka tamin'ny mpanota, velona io niaraka tamin'ny boka. Fa maty izy avy anao izy hitsahatra. Maty Jesosy ry havana vao nanam-pitsarana teto tany. Maty Jesosy vao nahazo fasana vaovao novidian'ny mpanan-karena. Fasana tsy niza fa tsy izy. Maty Jesosy vao nanana trano anazy rery. Nikasain'ny olona ho alevina any amin'ny fasana misy ny mpanota izy. Fasana ny olomeloka mety hoe fasan'ny gadra zay rehetra maty tany. Non izy Jehovah efa vita ny ilana azy. Latsaka ny rary, vita ny famonjena, meko azy ny fisanatana. Manomboka amin'ny fahafatesany, hanao fasana vaovao ny zanako. Alleluia. Amen. Maty Jesosy vao nandeha rery. Maty Jesosy vao nanana izay nandriny ny lohany amin'izay ry havana. No iza daholo zany? No itsika sy ianao. Alleluia. Ary nokasaina ataony amin'ny olomeloka ny fasany. Na dia tsy nanao ratsy azy izy a, na dia tsy misy fitaka ny teo ambavany. Andiny 10. Nefa sitraky Jehovah ny hanoritory sy hampangiry firiana azy. Rehefa nanolotra fanatom-panonerana izy. Alleluia. Sitraky Jehovah ny hanoritory sy hampangiry firiana azy. Fa sitraky Jehovah ny hampahoriana sy hampangiry firiana antsika sy ianao tamin'ny fahotantsika. Izany ny tantaran'ny Pasika ry havana. Jesosy tsy nanino. Fa natao navelan'Andriamanitra anao an'izany no izasy ianao. Satria maninona? Tsy te handringana intsony Jehovah. Ratsy angentsika reto ry havana. Fa tsy fony Jehovah ringana antsika reto. Tsy fony Jehovah ringana zasy ianao. Satria efa nanao fanekena izy. Raha tsy nanao fanekena taminao ahy Jehovah, tsisy tonga teto tsika androany raha ny fahotantsika sy ny faratsitsika ry havana. Alleluia.
vitany ilako azo ozy Jehova, vitany asany. Eo izy ilamina am'izay. Rehavana. Ho takalony izany rehetrarehetra izany. Tsy nitaky zavatra be dia be tamintsika Jehova. Zavatra iray no tadiaviny amintsika. Dia mba hatsiarovantsika an'izany Pasika izany. Jesosy nandritra ny fotoana rehetrarehetra izay nandalovany amin'izany fangiry firiana sy ny sisa izany. Tsy mbola nangataka zavatra tamin'ny mpianatra izy. Fa nisan'ny zavatra ray mba nangatahany Jesosy any amin'ny Korintianina voalohany, 1:12. Korintianina voalohany 1:12, 9:12 dia mitantarain'ny Paoly hoe fa izaho efa nireta amin'ny Tompo izay natolotra anareo kosa. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana anazy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako anareo, izao ny ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao tamin'ny rahako, izao ny ataovy ho fahatsiarovana. Zavatra tokana no mangatahan Jesosy amiko sy aminao ary ataontsika amin'ny talata dia ny hatsiarovantsika an'izany andro izany. Hatsiarovantsika ny Isaia 7:20 izay nalovany Jesosy sakrifisy ngeza-be nataony tamin'ny fiainany. Hitandrina Pasika ve ianao sa tsy hitandrina? Tsisy nakapoka fekibo iray ary nahazo antsika tamin'ny fahotantsika. Tsy naringan'Andriamanitra isika. Ny fandringanana mandeha ao ivelany ao. Fa tsika kosa avelan'Andriamanitra hanana fotoana anankiray, fotoana mamy, dia ny fitandremantsika ny Pasika. Avelan'Andriamanitra nitandrina Pasika tao anaty tokantrano tsika rehetrarehetra. Fa ny ivelany ihany misy fandringanana. Zavatra roa ihany no mitranga amin'ny Pasika. Na fitandremanao ny Pasika atao anaty tokantrano, na ny fandringanana any amin'ny hafa. Ny olona mitandrina Pasika dia olona efa nanana an'ilay rà. Ary izany miteny anao androany, fa ny fitandremanao, fanekenao hitandremanao ny Pasika dia fanekenao handray an'ilay rà sarobidy. Tsy raha ny zanak'ondry tamin'ny andro ny zanak'Israely intsony, fa ny rahan'ilay zanak'ondry spesial. Rahan'ilay zanak'ondry spesial. Rahana zanak'Andriamanitra. Ka raha ny rahana zanak'ondry navita ny arina fahafatesana tamin'ny andro zanak'Israely tany Egypta, mba azonao an-tsaina ve ny kapasite amin'ny rahan'i Jesosy zany ao amin'ny fiainako sy ny fiainanao rehefa? Azonao an-tsaina ve ny fahasarobidin'izany? Ary izany miteny anao androany, andaontsika hitandrina Pasika. Tao amin'ny Baiboly, ny tsy fitandremana ny Pasika, tondra nitarika tany amin'ny fahafatesana. I Jodasy, tsara fantatsika fa ny Pasika, ny Jesosy nitandrina Pasika farany, niaraka tamin'ny mpianatra, dia nitandrina talohan'ny olona rehetra. Raha mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra isika, avy nitandrina Pasika aloha Jesosy sy ny mpianatra. Izay Jesosy vao le zoma hariva, zoma alina, tao a-Getsemane. Jesosy maty zoma ny lakamisy Jesosy sy ny mpianatra nitandrina Pasika, ny olon-drehetra nitandrina Pasika ny zoma. Maty zoma Jesosy mitsangana ny alahady maraina. Jerenareo tsara, fa raha diniantsika ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra nitandrina ny Pasika voary tamin'ny fahafatesana. Niara nitandrina Pasika tamin'i Jesosy daholo ny 180 I Jodasy teo ihany, fa tsy nitandrina Pasika, fa vao andeha hihinana dia nomeny Jesosy an'ilay mofo natsobiny tao anaty divay. Jaonina 7:20. Avakitsika. Jaonina 7:20. Jaonina 7:20 dia ny 5:20 sy 7:20.
ny nandrony jesosy a izay amadika azy 2:20 jaona 2:20 ary efa nlaza zany jesosy dia nangorory ny fanahiny ka nanambara izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo ny amadika dia fampijerijely ny mpianatra ny eritreritra izay nolazainy anisy mpianatra anankiray nipetraka ny inona teo alilan'i jesosy dia ilay tiany jesosy Simona Petera nanantsika azy ka anao taminy hoe lazao izay iza le izy ary raha mbola mipetraka tahaka izany izy dia niraika eo amin'ny tratran'i jesosy ilay ndraika ho amin'ny tratran'i jesosy ka nanao taminy hoe tompo iza moa zany dia namaly jesosy ka nanao hoe ilay omeko ny sombokanina lemako no izy ary efa nolema ny sombokanina dia niraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanaky Simona Iskarioty ary nanaraka zany nidiran'ny Satana tao aminy ary hoy Jesosy taminy izay ataonao dia ataovy faingana dia lasa Jodasy nandeha ny mpianatra kosa nitandrina Pasika niaraka tamin'i Jesosy i Jodasy eny tsy nitandrina Pasika ary zany tena rehetra amin'ny groupe izay maraisy ndao tsy hitandrina Pasika amin'ny talata na sanatria marary ianao na sanatria tsy fantatro dia hitandrina Pasika isika fa i Jodasy nitsangana ohatry ny karazana ohatry ny hoe voaroka kely mihitsy voaroka teo anatrehan'ny fitandremana Pasika ndana ozy Jesosy na atao faingana lasa Jodasy nandeha nitarika inona tao amin'ny Jodasy nitarika fahafatesana tsara fantatritsika fa raha tany amin'ny testamenta taloha nandringana ny lamatoa rehetra ny Jehovahandriamanitra ny aliny Pasika tsara fantatritsika fa Jodasy dia lahatokana ary Jodasy tsy nanana rahalahy fa hanabavy anankiray ny azo menadà Jodasy dia inona zavatra nitranga namony tena inge Jodasy maty inge Jodasy i Jodasy inge ny matoa tsy niteraka Jodasy tsisy tsoa nitapitra teo tsy mitondra ny anarandray nireo raha matoa rehetrarehetra maty tany Egypta maty ny lamatoa i Jodasy koa dia maty matoa tsy nanataranaka tapitra treo zany taranaka Jodasy zany tsisy tsony zany Jodasy avy Iskarioty tsisy taranaka tsony satria izy ny lehilahy izy ny maty ny mpianatra Jesosy rehetra nitandrina Pasika maty any fa maty martyra velona mandrakizay dia teny aminao androany dia tandrina Pasika isika andefasa ny mpiaroka ianao iny ataontsika eo amin'ny fitandremana Pasika andray fanasan'ny tompontsika inana n'le zanak'ondry isika amin'ny fotorotoro amin'ny fo mangorakoraka no hitandremantsika n'izany Pasika izany Jesosy tsy miteny amintsika fa ntsihako ny tananao kapohako ny lamosinao fa tsy nentiny nataonao fa ny ataontsika amin'io nitandrina ny Pasika ny atsiaro hoe Jesosy noho ny anao noho ny nataoko natoy izao anao ho tsarovako izany Jesosy teny aminao androany hoe zava-dehibe ny nataon'i Jesosy tamin'ny fiainantsika teo ambony azo fijaliana Jesosy nisy fotoana izy tena tafateny tamin'Andriamanitra mihitsy hoe raha eo na ho nandeha mafoy ahy ianao hoy izy Andriamanitra hoe za tsy mafoy ianao fa ianao ihany ny afaka zakana izao hoy Jesosy eny ary tompo raha eo hikarako ny azo fijaliana fa izay ny sitraponao hoy kosa Andriamanitra hoe ao fa olona marobe ny atsiaro an'izao zavatra ataonao izao tsy matimaty foana ianao Jesosy ary eto amin'ny fandaharana andramoka izao Jesosy tsy avelanay matimaty foana ianao matoky fa tsy avelanay matimaty foana ianao tandrina Pasika isika ataontsika Thank you.
Alleluia. Raha antsika vavaka izany toroteny zany le avana malala isika rehetra hiara-tsiaro an'izany hoe Jesosy eo tena hotsarovana raha zay zany tena ho ataonay Jesosy tena ho tandremanay amin'ny fotorotoro tena ho tandremanay tena hiainanay zany zavatra nataonao anay zany ny faharariana rehetra teto amin'ity zao tontolo zao ty ny zakainy Jesosy ny fangiry firiana rehetra teto amin'ity zao tontolo zao amin'ity zao tontolo zao ty no zakainy Jesosy sitrak'Andriamanitra ny haharinga anasy ianao fa ny zanany tena tingy hendry nanao ny sitrapony nanavotany antsika zay tsy nanao ny sitrapony dia tsy tia no faty amin'ny fahafatesana tsy tia no faty amin'ny fahotantsika sitrak'Andriamanitra any ny hafaty atsika ao arinao fa tsika efa nandray ny rahan'i Jesosy Kristy ry havana manana sarobidi ny rahan'i Jesosy aza velo raraka tany fa raiso hiboiboky ao anatinao ho fiainana mandrakizay ry havana manana hikasika anao hanarona anao hanafy anao hanamasina anao misaotra Jehovah Andriamanitra misaotra ray amin'i Jesosy zanakao misaotra Jehovah misaotra Jesosy fa tsy misy sakrifisy ohatrany nataonao ary ninonina mety mba eritreretina efa sakrifisy eo amin'izao fiainanay amin'izao fanomponay an'Andriamanitra izao dia tsinotsinona izany Jehovah raha miohatra amin'ny sakrifisy izay nataon'i Jesosy zanakao ka zay hiary tory ianao pasika ve Jehovah ny tso ataonay raha mbola velonayna koa zay Jehovah Andriamanitra dia hitandrina pasika izay io ny tsirairay avy meo fotoana malalaka raha mino ny programany rehetrarehetra fa hatsiaro manokana an'izany fitiavan-dehibe zany zay Jehovah Andriamanitra hatsiaro manokana an'izany zay Andriamanitra dia raha laza saotra ho anao voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay raha ny tiana holazaina Jehovah betsaka raha ny zavatra tiana holazaina Jehovah be dehibe fa lasa ny fotoana mbola hitandrina pasika izay amin'ny talata fahazamatahotra fa omeny teny mamy manomboka amin'ny fanombohan'ny fotoana Jesosy mandra-pifaran'ny fotoana amin'ny pasika io tsy ary afa-tsy teny mamy ianao tsy ary afa-tsy fitorim-pitiavana ianao tsy ary afa-tsy fakasitrahana ianao Jehovah tsy ary afa-tsy zany ianao anatin'ny zoma zay ho ataonay Jehovah andronao io Jesosy teneninao ho tandremanay tena ho tandremanay fahazamanay ho tsarovanay amin'ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay rehetra ao an-danitra ianao Jesosy feno voninahitra mitafy voninahitra tsy hainao tsony zay fangiry firiana tsy hainao tsony zay aretina tsy hainao tsony zay fijaliana eo amin'ny seza fiandriananao io mihitsy midinainao mba hiondrika hijery anay anatrika ny fotoanany pasika anay anatrika n'izao sabata izao ihany koa Jehovah miondreka miondre hijery ny ety ambany fa misy mpanomponao tianao reto ambany reto Jehovah anao ny voninahitra anao ny dera anao ny saotra hatramin'izay dia mandrakizay raha tiana holazaina Jehovah
na maraina aza ny andro tsy ho tapitra fa za mino fa hainao mamaky reny amponay ary za mino fa na dia ao anatin'ny toromasonay zay an'ity alina ity mbola ity hivavaka ao anay ny fanahy masina hanambarany ao amponay fa tsy omby eto amin'ity fandarana tinytiany ho lazaina anao Jehova. Sotra Jesosy dia vosy satana faritra amin'ny rano tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay napafy teto androany ary isorana fa zavatra rehetra vita teto dia sototsara tsy nonivoninahitrao rery any. Sotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Vavatsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena nampanzika nabavitsika lina hivavaka ho an'ny firenena tany tompona nabavy lina hanao ny fitenenana. Jesosy pasteur dia sika anakavy mbola manaraka ireo varavokondrena mantika izao dia maranatsika amin'ny fotoana dia manapaka varavoko rehetra ilaka hivavaka eo farany masina be karambe raha ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misotranao lehibe dia lehibe tompo malala amin'ny tany kely na mantsy taminay amin'ny fotoana izany. Dia tena hoe mandritra fotsifotsy satria tianao loatra izahay tompo malala. Dia manafonao ny ainao ho anay fanavotana anay. Dia mbola tsinitsina tompo Jesosy malala. Tinojerenao ny heloka hitanay fa mandrika namoranao ny ainao fanavotana anay. Sotra Jesosy. Sotra vita ny vitanao Jesosy. Mandako aminao rehetra fitanatonanay ary mandritra Jesosy ananyerenanay atolotranao ny fonay tampinaka Jesosy aloha ankafanao ho fenonao olafanao mba ho raisinao Jesosy noko ny fahotanay tianainao Jesosy satria nanapoka ny anay tonga teto izay raha fitaovanao anay. Misaotra Jesosy malama. Ary tondra-mbakako amin'ny firenena ny Jesosy Madagasikara zay. Eto anatrianao Jesosy hitanao ny fatateran'izany fonina ao aminay izany Jesosy ary mandrako malagasy rehetra tompo. Mifona amin'izay rehetra tsy mety nataon'izy ireo Jesosy. Andano masina ny anao tena dio hanafaka dia tsy fataterana rehetra rehetra fapetrotena rehetra malagasy Jesosy anisan'ny firenena tianao timbo kosa ny firenena izany ary tena hoe imitao Jesosy ary atao amin'ny ampirenenanao tompo manao mampiataka anao izahay. Ireo mahanitra ireo ory amin'ny endriny maro Jesosy malala ho an'ireny toerana navotana nano nandatsana amin'ny rano masina tena mandrakafinazo Jesosy. Mba hisy fivoampana lehibe izany firenena izany Jesosy tena hoe anay ty malagasy tambova dia amin'ny fangarana somary isan-karazany. Misotanao Jesosy ary dia misotanao izay tompo malala fa hiasa ianao ary tena ihany tena fonaitsiray ahatra. Rehefa Jesosy malala dia fonay fasterana tolotianao. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny zokilinantsika tao anatin'izay vavaka matsiro ho an'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manakira pasoavana ny amaly fitianao tombosa dia mitombofa soavana dia tonga avy amin'ny amboridre tany tompona namba marina ty anany toy na vavaka fanomboana teto misaotra mampiona tamin'ny misandrata misaotra na rehetra ihany koa tonga teto nahatratra mifanana dia lava aza ny fotoanantsika. Raha tsy mbola tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamatsara zao tsika dia tsy ho ela dia eo tsika raha pitso maraina amin'ny sivy dia efa hiaraka amin'izy mirahalahy vatsy Alemaina amin'ny fotoam-bavaka commencement ankila sy famitinana ny tontena andritra ny herinandro. Aorinan'izay tsika dia miditra anaty Zoom. Averiko fa ianareo izay hitandrina pasika araka aminay dia androany nareo mandefa message amin'ity amiko MP dia rehefa vita ty fandarana ty dia anokatra an'ilay groupena pasika. Dia ao amin'izay tsika manomboka raha pitso maraina zany dia anatin'ny groupe iny lanceko ny Zoom. Dia ianareo rehetra izay soratra narina hitandrina pasika afaka mba manandrana milomano
miaraka aminay milomano anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra anaty commencement manomboka ny amin'ny amin'ny folo sasany amin'ny raiky ambin'ny folo atsika dia fa hiaraka ato tsisy live tsy mbola live fa ato anaty zoom isika no mivavaka mira fiderana manomboka kosa ny fotoanantsika mirora sasany mitarika fotoana mampino fotoam-bavaka sabata tsy adinontsika dia mitory teny ny tena kaorinan'izany samita iny tompo daholo azadiny mian'ny akiradio mandeha andro amanalina ny akiradio akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com ahafahanao meno mionjapeo akiradio mandeha andro amanalina misy totensaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny fito amin'ny efatra amin'ny fito arivo samita iny tompo daholo raha-pitsika miona mahereza daholo amen